havana namana tapaka rehetra izay olona akaiky namoy olontiana namoy havana namoy namana dia ary ho antsika rehetrarehetra moa zany dia menofinaritra ary raha mandalo amin'ireny faritra fanaripako eto Antananarivo renivohitra izany ianareo isika menaka president repoblika rehefa andeha hiasa na andeha hody dia mandalo ireny toby fanaripako ireny. Rehefa dinihana dia tokony hoesorina izy ireny ary tokony asiana DDT ohatra. Nefa ny fahitana azy dia tsy azo atao ary tena fanetry izay ny tany ny manala ny zodira satria tsy manam-bola ny commune Antananarivo renivohitra ary mamon'olona avy hatrany raha manisy DDT manona ny teny fiaramiorany tsirairay amin'ny zavatra mitranga no ty aretiny mandoza ity ary mankahery ihany koa sy mirary fahasalamana ho an'ny izay rehetra tsy salama amin'izao fotoana zao ary mankahery koa ireo raha banoina ho an'ny Madagasikara izay iny zavatra izay dia ambara fa minimum vital izany hoe ny farafahakeliny tena farafahakeliny ahafahana tena mbola miaina eto amin'ity tamin'ny fandalovana ity ny zavatra mitranga rehetra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Raha ny marina mantsy no jerena dia tokony hisy ny atao hoe initiative izany hoe finiavan'ny olona tsirairay hitrotra andeha hitady ny olona maha-olona azy satria voantoko ny lalam-panorenany zany satria ny initiative dia libre izany hoe ny finiavana dia malalaka voaro ny lalam-panorenana. Raha jerena amin'ny saina tonony zany dia tokony misy initiative na finiavana 12,500,000 farafahakeliny eto Madagasikara satria izay no olombelona tonga taona hiasa eto Madagasikara araka ny fanosana farany natao teto amintsika. Ary anjaran'ny fanjakana no miantoka ny mandrindra ny ahafahan'ny olona mitrevy ao anatin'izany initiative na ny finiavana maro dia maro tokony ampahomby ny fampandrosoana eto Madagasikara. Raha jerena amin'ny saina tony nefa dia ny fanjakana indray no mitaingina ny initiative finiavan'ny olona rehetra eto Madagasikara satria dia izy no loloavon'ny vahoaka malagasy atapon-doha ary mavesatra dia mavesatra satria milanja hatrany amin'ny 50,000 milliards deux fois ny teti-bola tamin'ny tanan'io fanjakana io
ary ny atao hoe inisiativa na finiavana no atao hoe impôt na hetra indrindra ny TVA izay mamely mitsapa ho an'ny olona rehetra tsy misy avakavaka eto Madagasikara. Hatramin'ny zaza menavava dia ianjadiny ny TVA. Ary raha ny lalàna ny fitantanam-bola farany teo ho amin'ity taona 2022 dia fantatsika fa ny TVA no ambony indrindra amin'ny famorim-bolam-panjakana amin'izao atao izao. Miampy ny IRSA na ny hetra ilaina amin'ny isan-karama zany na ny impôt synthetique. Amin'izao fotoana izao dia efa 4 volana izao ny fanjakana no mitaky hetra mandombaravarana manapitra ny tatao-kety rehetra ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo. Manao contrôle inopiné zany hoe tsy ampoizy ny fanjakana io amin'izao fotoana izao efa 4 volana izao. Ny grande recette na ny famoriketra lehibe tahaka izany ihany koa ny caisse de l'État maromaro. Ny dikan'izany dia misy antony satria mahay voatratra ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Tsy ampy ny vola ary mila vola mba hoentina mampiondina ny raharaham-panjakana. Amin'ny ankapobeny dia any amin'ny volana May vao manao izany famoriketra izany ny fanjakana, nefa dia gaga ny rehetra vao avy niala tamin'ny coronavirus nandritry ny taona 2020 isika. Dia mananontany indray ny variant sud-africain amin'ity coronavirus ity dia feo koa ny fanjakana mandombaravarana amin'ny fitakiketra satria io no conditionnalité tatriny ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI amin'ny alalan'ilay famoriketra ampitahina amin'ny PIB na ny arikarena anatin'ny VB. Izany hoe volantsika ihany no anampian'ny mpamatsy volantsika fa ny betsaka amin'ny fake io na ilay 312 millions de dollars notonon'ny FMI fa homenan'ny Madagasikara ao anatin'ny 3 taona dia tohan'ny service de la dette. Izany hoe ny fandarahana mikasika ny trosan'ny Madagasikara no tena ilana ity 312 millions de dollars ity. Rehefa tonga ao amin'ny banque centrale mantsy io vola io mazana dia avy hatrany dia ny service de la dette no vita voalohany ny momba azy mikasika ireto vola hoen'ny mpampatsy vola ireto. Mitombo be ny trosa nandritra ity régime ity ary tsy mety amin'ny mpamatsy vola raha tsy mandoa trosa isika eto Madagasikara satria dia mikorontana ny lamina napetrany na eto an-toerany zany na any ivelany. Efa tratr'io lamina io tamin'ny fanjakana teo aloha satria ny fijerin'ny FMI dia hoe 3% ny PIB na ny arikarena anatin'ny VB no tokony ho tratran'ny fanjakana ny famorina azy. Efa vita ny fanjakana era Janary zany nefa amin'izao fotoana izao dia midina lasa iray ampadininy sisa ary mitombo be ny arikarena anatin'ny VB satria 250 milliards de francs ny PIB atsika amin'izao fotoana izao raha 165 milliards de francs teo aloha. Ny PIB zany raha ohatra tsotsorintsika tsotsotra dia ny vola rehetra mitobaka eto Madagasikara ary noho izany dia mbola hijanona haleny hatrany ny fanjakana miohatra amin'ny vola izay tsy voafehiny mihitsy mitobaka eto Madagasikara. Io ilay antsoina hoe économie parallèle. Izany no antony nanivana angamba ny DG-ny Samifina sy ny antony nananganana itony sapandarahany Samifina itony
anaramaso famatsim-bola eto Madagasikara. Ny famatsim-bola moa dia tahaka ny hoe lamody raha ny atsika eto Madagasikara, satria ny fanjakana mihitsy ny tsy maharaka ny fivezivezen'ny vola sy ny arena eto Madagasikara. Ny taux de bancarisation na ny fampiasana ny banky eto Madagasikara dia mbola ambany dia ambany. Raha toa ka anisan'ny lohalaharana isika eto Madagasikara tamin'ny Afrika tamin'ny Repoblika voalohany. Samy lavitra banky ny fonctionnaire sy ny mpiasa sy ny fampiasa vola tany amin'ny faritra rehetra nanerana ny Madagasikara tamin'ny Repoblika voalohany. Fa mahatakatra mandeha fiaramanidina avokoa ny fonctionnaire na kely na lehibe rehefa handray karama tamin'ny Repoblika voalohany ambony banky. Ny lalana rahateo dia azony zorana mandavan-taona satria izay tsy goudron dia toto vato. Ny travaux de cantonage rahateo tamin'izany fotoana izany dia mandeha tsara. Tsy tahaka ny amin'izao fotoana izao, tsy voaloha ny volan'izy ireo, efa ho 8 volana izao. Nefa tamin'izany ny fanjakana no nanao ny travaux de cantonage tamin'ny alalan'ireo safandaranjy hatrany amin'ny commune amin'izao fotoana izao. Izao efa vola be no atokana ho an'ny travaux de cantonage amin'ny alalan'ny fer na ny fonds d'entretien routier ary ny olon-drehetra no manjifa izany isaky ny mitangina fiara, moto, tracteur na milina miodina amin'ny carburant ary tsy misy fetrany na fotoanany fa mandavan-taona isan'andro isan'ora raha vantany vao miodina ny pompiny lasantsy dia mahazo hatrany amin'ny 8500 francs latsaka kely eo eo fanjakana isaky ny 2 litatra lasantsy ary eo amin'ny 6000 francs latsaka kely eo raha gasoil. Zay no hoetra troan'ity fanjakana ity isaky ny 2 litatra. Koa nahoana no tsy ho voaloha ny volan'ny orinasa madinika mpanao travaux de cantonage. Mangaika zany ny vola. Nefa ny Banque mondiale dia sarotiny amin'ny volan'ny fonds d'entretien routier io. Raha tsy misy fonds d'entretien routier dia tsy manome vola ho fanamboarana ny lalana eto Madagasikara ny Banque mondiale. Toy izany ihany koa ny mpamatsy vola hafa. Satria ny dairim-bola iraisam-pirenena ny manome ny baiko ho an'ny mpamatsy vola rehetra amin'ny alalan'ilay cadrage macroéconomique, izay vao mirotsaka manampy amin'ny Madagasikara ny mpamatsy vola isan-tokony. Izay no mahatonga ny Japonais azoazo rehefa nandrahoana ny FMI fa tsy apiditra ny dossier Madagasikara ao anatin'ny conseil d'administration dia miempitra ny Japonais amin'ny alalan'ny JICA izay tompon'ny banky afrikanina momba ny fampandrosoana dia na dia milokaloka aza ny banky afrikanina momba ny fampandrosoana ny anampy ny Madagasikara dia tsy maintsy miempitra izy amin'izany endri-javatra rehetra izany. Dia atao ahoana zany ny RN13? Ny RN13 izay nanomezan'ny président république toky politika fa raha tsy vita ny RN13 na manomboka amin'ny volana janvier lasa teo ny RN13 dia tsy hanao politika intsony ny président république. Tampona ny domy raha ho an'ny président république no jerena satria dia zany no atao hoe parole donnée, parole d'honneur. Ary raha vika amin'izany ny président république dia everiko fa tsy maintsy entamé ny légitimité dia mandeha tsara ny raharaha politika amin'izay rafon'izay. Ary mahagaga ny maheno ny mpanao politika sasany izay manana toerana lehibe
anenivina autorité morale intellectuelle eto Madagasikara, filohan'ny akademia malagasy milaza fa sady filohana toko politika, milaza fa tokony hajanona ny ady la politika. Ny atao hoe ady la politika étymologiquement, sens propre du terme, ny efiteny mazava mikasika ny atao hoe ady la politika dia ny fieverana fa raharaham-dehilahy ny atao hoe fanaovana politika. Ary izay no règle du jeu ao anatina débat démocratique. Tsy maintsy enjakendra ny fomba hifanazava-kevitra fa raha tsy izany tsy tafita ny hevitra fa misoko miadana ny herin'ny vola raha vao tsy mafimafy ny faneho-kevitra eo amin'ny fanaovana politika. Ny mifanohitra amin'izay zany dia ny atao hoe saka mifanafiko, izany hoe ilay endrikendrika karina sy ilay saka na liona na tigre izay tsy mitrerona intsony rehefa mifankahita dia manjary lasa mandevina n'ilay tanany handrangotra, izay natao hoe saka mifanafiko. Teny malagasy mazava zany. Ny dikan'izany dia tsy ady intsony fa hanao saka mifanafiko ary iraikitr-kombakomba manoloana ny rarahan'ny fiainan'ny firenena. Tsy politika intsony zany, ary tsy débat politika intsony zany, tsy débat démocratique intsony zany, fa firaisana tsikombakomba ary fanaovana ronono atavy eo amin'ny fomba fandehanan'ny raharaha politika eto Madagasikara. Tsy maintsy resahana ihany zany satria dia manjary ny mandeha mitasika ny vahoaka malagasy makany amin'ny fahajambana tanteraka. Satria rehefa maheno ny président Didier Ratsiraka ianao hanao veloma an'izao tontolo izao dia ilaza hoe foazy ary rehefa androso Madagasikara dia karazany manozona n'ity Madagasikara ity zany, hoe tsy hisy intsony fandrosoany ity Madagasikara ity manoloana n'izao tontolo izao, satria dia tsy fankahita raha tsy any amin'ny fitsanganan'ny tena maty ho avy nanamarika ny fahafahana na ny pasika isika amin'ny endriny malalaka sy amin'ny endrika feno, ary aty amin'ny demokrasia zany dia fialanao anatin'ny fanagejana, na fanagejana araka ny herim-pamoretana zany, na fanagejana ara-moraly, na fanagejana amin'ny maha-olona ny olona, everiko fa tsy mendrika ny taranaka malagasy amin'izao fotoana izao ny miteny tahaka an'izany. Fa dia anjarantsika vahoaka malagasy no mandinika sy ny tsara ny tokony sy ny atao eto amin'ity Madagasikara itsika ity. Fa mandeha izao ny ady hevitra politika eto Madagasikara, eo ny fomba hitondran'ny fanjakana amperinasa ny atao hoe demokrasia eto Madagasikara, anjarany zany, anjaran'ny fanoherana, anjaran'ny olona manan-kevitra, manana inisiativa, manana finiavana eto Madagasikara no mitrevona milaza ny fomba fahitany izany atao hoe demokrasia eto Madagasikara zany. Ary ny fanoherana tamin'ny ankapobeny rehefa nilaza fa fanoherana malala fomba io, opposition intelligente, ary izany opposition intelligente zany dia everiko fa fahasahina lehibe no mijoro aman-kevitra, satria ny hevitra no heverina fa androdanana ny herisetra ny fananakarena, fananam-bola hoentina manao politika eto Madagasikara, izay mandisy tanteraka ny atao hoe demokrasia républicaine indrindrindrindra, satria république ity lohavitsika tapony loha ity fa tsy fanjakana mpanjaka intsony, ary na fanjakana mpanjaka azy dia mariny fa mbola misy ny fiaraha-midinika amin'ny alalan'ny gouvernement sy ny assemblée de l'ordre
mba hahafahana mandrindra ny fiainan'ny vahoaka amin'ny ankapobeny. Dikan'izany tsy misy intsony ny tereko masaka ny didiky zafy lehibe eo amin'ny fomba fandrindrana ny fiainan'ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny. De mbola akory ny agagana amin'izao fidiran'ny firenena amin'ny amehana ara-pahasalamana izao, fa mbola ilay lalàna nataon'ny président Dibera Tsiraka tamin'ny volana Jolay 2017 no mbola hoentiny indray mandrindra ny amehana ara-pahasalamana amin'izao 2024 izao eto Madagasikara dia ny 91 averina foana, averina trany, fa io no niteraka ny faty olona amin'ny tsararana teny Avoloha tamin'ny dia be ny 10 Aogositra. Noho izany tsy mendrika an'izany ny vahoaka malagasy raha ny zava-misy iainana amin'ny ankapobeny no jereny. Anjarafika zany no mandinika sy mieritreritra manoloana ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Fantatsika fa marefo ny vahoaka malagasy satria dia 2.7 isanjato ny vahoaka malagasy no tofezaky ny fahasaramana. Manampitrotraka izao coronavirus amin'ny endriny vaovao mamely an'ny Madagasikara izao. Ganagana amin'ny sasaloha ny vahoaka malagasy ary tsy hita izay hosarangotona manoloana ny raharaha. De niarana enitsika tamin'ny asaboty lasa teo nikaparin'Andriamatoa Filoha mikasika indrindra ny fiatrehan'ny vahoaka malagasy 5 tapitrisa mahery ny valanaretina coronavirus amin'ny endriny vaovao. Samina eny teo tsika. Jesosy Kristy no natsony mba samy hivavaka mafy isika andiny tena manoloana ny raharaha-pirenena amin'izao fotoana izao. Zany hoe Jesosy Kristy zany no tokony hitantana any Madagasikara amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Aiza ilay fisarahan'ny fanjakana amin'ny foto-kevim-pivavahana rehetra amin'ny ankapobeny. Aiza ilay laïcité de l'État amin'izany endrika miseho amin'izany lafin-javatra rehetra izany. Tsy Jesosy Kristy no hanomezana 50 milliards budget am-panjakana, fa Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina sy ny gouvernement tariany no omena an'io teti-bola-panjakana io. Ahoana no hifanilika amina ati-pivavahana tsotsotra ohatr'izany tsika ao anatin'ny ady sarotra. Manao raharan'ilay mpikabary tsy mahay dia avy hatrany dia miventy ny anaran'Andriamanitra mba tsy ho mafy fetefa ny kabary mitalakotrokotroka izay ataon'ny adversera manoloana ny raha tahaka izany raha any amin'ny hiragasy no resahana no tikambary amin'izay endri-javatra rehetra izay. Dikany dia mila mifo ny vahoaka malagasy iray manontolo. Atsika ity Madagasikara ity tsy aniza tsy anisy ity Madagasikara asy anao antsika menakavy antsika 17 tapitrisa mahery naneto amin'ny toerana ny any velany ny atao hoe Repoblika Malagasy izay ilana mpitarika, dia io mpitarika io zany no mpitarika atsika amin'izao fotoana izao. Mbola eo ny rarahana doublon averina foana zany. Mbola eo ny rarahana fanafarana fitaovam-piadiana mahery vaika antsokosoko. Andriamatoa Rivo Rakotovao no niteny an'izany, président par intérim tamin'izany fotoana izany, ny ministry ny fiarovana tamin'izany fotoana izany, Bénigne Xavier, no nilaza an'izany hoe tsy ara-dalàna ny nanafarana ireo fitaovam-piadiana mahery vaika ireo. Raha latsaka katerena ny firenena amin'izao fotoana izao dia ny farafahakeliny ny tokony atao dia ny tsy mitompo teny fantatra
mba miain'ny olona miditra makany amin'ny lafim-pihavanana ary mandrindra izany fihavanana izany araky ny endrika feno sy tanteraka voalaza ny lalam-pandrenany. Lalam-pandrenana io dia mazava ny ao anatiny misy lehibe ny antoko-mpanohitra ao izay mijoro araky ny firafitry ny voka-pifidanana farany. Dia misy zany izay lehibe ny antoko-mpanohitra izay. Misy ny olona manohitra dia ny olona mpanohitra izay anisany tony ao anatin'ny miara-manonja itony laza hevitra na mafy hevitra ary tsapan'ny zanaka malagasy rehetra na neto amferana na ny any velany tsy milaza hoe ny zato isanjato fa mba nahazaka na nazava hevitra ho an'ny olona mba farafahakeliny mba azo avahana manomboka izao ny vary amin'ny tsiparifary mba ho mora antelina ny demokrasia imatematesantsika amin'izao dingana misy ny fiainan'ny firenena izay diavintsika ankehitriny izao. Mafy izao ray manonja nefa dia isika rehetra no tompony Madagasikara ary tsisy afaka miala amin'ny fanarenana n'ity Madagasikara ity na iray aza isika menakavy manoloana ny zava-misy ara-politika, ara-tsosialy, ara-toekarena indrindraindrindra izay tambesatra ary karazana problema sintetika ihany satria dia manan-karena loatra ity Madagasikara tsika ity raha jerena amin'ny lafiny siantifika, amin'ny fomba firafitry ny toetany, amin'ny fomba firafitry ny ara-geografia ity Madagasikara ity dia tsy misy izay tsy milendalenda ity amina positionnement géographique ny fotsiny efa stratégique i Madagasikara amin'izay lafiny rehetra izay nefa dia mahantra ny 2.50 isanjaton'ny vahoaka eto Madagasikara koa laoery aza misy kivokivon-draha eo amin'ny fomba fanatanterahana ny raharaha politika eto Madagasikara masina ny tandrazana. Sitraka ny zokobe Andrenjatotsika nitondra n'izay fanazavana teo zay elaela ihany koa tsy nahenony ny mpanaraka ny fandarana miara-manonja ny feoanao zokobe ary dia akasitrahana ny fitondranao fanazava-kevitra atao anatin'ity fandarana ity ary tsika dia mbola misitona ny sainy ny mpitondra fanjakana amin'ity fanenjehana lava ara-politika ity nefa dia rehefa jerevana ny zava-misy ny asandalo mirongatra tsy hita zay tena fandraisana andraikitra fa ny olona tsy mitovy hevitra ara-politika no avananareo amin'ny fanenjehana azy ary anaovanareo antso-jay samy hafa mihitsy izy mirahalahy zay namana ireo hatreto aloha raha ny vaovao azo. Ny zavatra noresahany teo dia niresaka mikasika lafiny toekarena izy dia isy hotoizako ihany zay amin'ny lafiny toekarena satria reto namana reto aveo mbola hitondra ny resaka tsy feteza ny resaka ara-pahasalamana mbola nampy an'izay fa hotoizako aloha le lafiny ara-toekarena. Raha miresaka tsika zany amin'izao vanim-potoana misy atsika zao ao anatin'ny ataontsika hoe fidirana ao anatin'ny 3 volana faharoa tsika amin'ny fanatanterahana ny fampiasana ny teti-bolam-panjakana zay ny laninay teny anivony anteny miara-pirenena tsy mitsahatra no miteny hoe afaka ray volana ho dia miverina eo anivony anteny miara-pirenena indray zahay solombavam-bahoaka ao anatin'ny fivoriana ara-potoana voalohany amin'ity taona 1.4 ity ladinika mbola tsy tonga eto am-pelantanana fa tombanana fotsiny zany hoe ao anatin'io no manao ny fanitsina ny teti-bolam-panjakana ny fitondram-panjakana rahanao tsika satria mampiteny mona ny zavatra misy ange rehefa jerevana eo amin'ny resaka réalisation satria manomboka mivoaka ny taremarika avy eo aminareo dia mijery zahay koa mba mamaky ny zavatra omenareo ihany ny vakinay ary manao fampitahana satria
ny tsy ataonareo dia ny manao fampitahana fa zay kosa dia afaka manao fampitahana mengy amin'ny zavatra zay avoakanareo satria raha jerentsika ny réalisation ny telo volana voalohany ny toan'ny réalisation zany tamin'ny telo volana voalohany dia misy zavatra tena mampanahy zany ao anatin'le tsy arakaraka le oeraoeranareo satria ny oeraoeran'ity fitondram-panjakana ity ary na nitsiny ny olona rehetra zay miresaka toe-karena dia ilay 4,5 nareo iny hoe dia otratrarina ny 4,5 vao namaky ny tatitry ny FMI tamin'ny afakomaly zay raha tsy diso sao maly dia misy tombatomba anao nalefa ny tahirim-bola resam-pirenena tahirim-bola resam-pirenena mandefa an'le tombana raha manao zany ozy Madagasikara fiakarana eo amin'ilay taux de croissance zany hoe ny fiakarana ny tahany arkarena dia manao 3,2 nareo amin'ity 2,7 3,1 zany hoe zany na ny tahirim-bola resam-pirenena zany efa tsy manaraka an'le zavatra tenenareo nefa io mpandoabary toe-karena eto ny resaka ny tahirim-bola resam-pirenena zany androany nefa mametraka hoe 3,2 izy dikan'izay efa manjavona zany 4,5 tahirim-bola resam-pirenena nefa mbola tsy tena eo ampelantanany daholo ny taremarika rehetra menga avy ety aminareo fa isika eto Madagasikara zay miaina n'ilay lafiny ara-toe-karena dia mahita hoe inona ny zavatra tsy vitanareo inona no tsy mifanaraka amin'ny tokony izy amin'le zavatra zay mandeha amin'izao fotoan'izao efa afaka manao an'le tombatombany zay mahatonga anay mametraka hoe mafinareo raha tonga eo amin'ny 0 aloha ary nahatongavana eo amin'ny 100 satria mahatoa ny tahirim-bola resam-pirenena mametraka 3,2 dikan'izay tsy mihoatra an'izay tsononareo amin'ny taona 2,4 ty eto zany tsika dia le mbola mametraka foana hoe ampifanetretena ve ianareo sady tsy ampy aiza le ministry ny fitantanam-bola mangina tena mangina tsy miteny sifitra lanato izy ny any amin'ny faritany zay tsy eny mihitsy ianao misy hoe le ministre aiza ianao ianao le manana raiky-po io ny teny io ny FMI 3,2 amin'ity 2021 ty prévision ny zay afaka hitsiny io rehefa aveo rehefa manana ny données rehetrarehetra avy aminareo izy zay zavatra zay dia efa mahatonga antsika zany iteny androany aloha baibay 4,5 baibay iny ka idirako lay zavatra anankiray zay ohatra malasa sainanay dia fanoerana zany mijery anazy hoe mijery an'le réalisation anareo tamin'ity telo volana voalohany ty satria ny telo volana voalohany raha ohatra ka olona anao asy ianao dia tsy maintsy arakaraka ny vavaasany ahitanao hoe ohatrany ahoana no fizotra ny tiasy ty rehefa aveo ny telo volana voalohany zany ny vavaasa entinareo miditra amin'le tena votoatiny ilay fampiasana ilay teti-bola-panjakana 1,4 zay nylaninay teo anivony anteny miaram-pirenena io mo ampalahelo fa noho ny letrezana ataonareo namana solombavam-bahoaka tamin'ireny fotoana reny dia hoe atao zay alany an'le izy dia natao ray fariva fandaniana an'le izy dia io rahantsika malala io vokany satria raha ny saina tsara tamin'ireny fotoana reny dia afaka nametraka afaka nanery an'le fahefanam-panatanteraka mihitsy ahitsio ty zavatra ity mba hahatonga an'ity fanahtsahana amin'ny tena réalité iainan'ny olona fa tsy manofinofo mitondra firenena fa mila olona réaliste tsara za mitondra firenena zany za zao manao fampitahana tsotsotra amin'le resaka taux de réalisation anareo amin'ny telo volana voalohany ampitahitsika amin'ny tany aloha raisitsika tary amin'ny 7,4 ny 7,4 ny teo amin'ny fampidiram-bola ny recette zany sy ny don mitambatra dia nahita ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana zany tamin'ny 7,4 ainareo izy amin'ny président tamin'izay fotoana zay fa navita 20% izy ny réalisation premier trimestre zany 20% 20,4 21%. Ny 2019 19%. Zany hoe nanomboka teo amin'ny tondranareo zany ny 2020 mbola navita 20% nareo satria naninona nareo tsy nandovaka nandova niketrika raha toe-karena nataona dia matoa era-janary mampianareo tamin'ny 2020 dia zay nentina io le mahatonga antsika amin'ny teny hoe ny fampidiram-bola tamin'ny telo volana voalohany ny 2,4 ary tsy resinareo kinareo manofinofy anao 4,5%. Zay nge le zavatra tenentsika ao anatin'izy dia rehefa jerena ny 2,4 ny réalisation anareo dia 17%. Raha apitahina zany manomboka tamin'ny 7,4 nakaty dia ny 2,4 no ratsy indrindra satria 7,1 monja ny réalisation vitanareo teo amin'ny fampidiram-bola sy ny don zany. Raha raisitsika amin'izay ary amin'ny fandaniana hoe nanaovanareo ny dépense indray zany tany amin'ny 7,4 raha napiditsika 20% tao anatin'ny kitapo-bola-panjakana zany ny vola tombana tao amin'ny telo volana voalohany. Azavaiko kely aloha atsika zay somary tsy dia pakafy lafiny ara-toe-karena loatra fa mitsinjara efatra zany ny taona ao anatin'ilay
ataontsika hoe teto-bolam-panjakana 3 volana voalohany faharoa fahatelo fahaefatra dia manao tombana zany ny fitondram-panjakana ao anatin'ny teto-bolam-panjakana anankiray dia 100 isan-jato iny zany hoe raha ianao zany mpivarotra raha épicerie zany raha isitsika ataontsika ohatra dia hoe amin'ity taona ity ianao mandritra ny 12 volana dia ampiasa ohatra hoe 1 million ohatra zany zay tenentsika zay zany volaolaninao ao anatin'io dia mampiditra ianao 2 millions ohatra zany zay eritrerentsika hoe mampiditra 2 millions anao dia mandany 1 million ohatra ho zay fa tsy voatery zay raha épicerie zany dia zarainao efatra zay dikan'izany amin'ny 3 volana voalohany ianao raha ohatra ka mampiditra 2 millions dia mila matafiditra ianao zany 500 000 francs dia mandany ianao 250 000 francs raha zay le prévision anao fa anao koa afaka miteny 400 000 no laniko fa mba hatsotsotra an'le kaditsika ny anaovako an'izay mampiditra 500 000 francs ianao ao anatin'ny 3 volana voalohany 3 volana faharoa zany ianao tokony efa matafiditra 1 million ao anatin'le kitapom-bolanao zany dia mandany ianao 500 000 any amin'ny 3 volana fahatelo dia ohatr'izay zany le fandaniana mandeha 25% isaky ny 3 volana zany zay lay tombatombana zay le prévision ka io tsy maintsy mifanindran-dalana ny prévision any fampidiram-bola sy ny fampiasam-bola fa tsy possible zany hoe ianao eritreritra piditra vola 100 isan-jato tsy natafiditra fa tsy 90 isan-jato ny volany eritreretinao ampidirina ianao nefa afaka manatanteraka ny nofinofinao rehetra nosoratanao tao anatin'le draft LFI hoe hanao an'izao tsika hanao an'izao tsika hanatratra 4,5% tsika zay le mahatonga an'le hoe tratra le 4,5% amin'ny taux de croissance zany hoe tafiditra le volany eritreretinao ampidirina ary mifanahantsahana amin'ny fandaniam-bola zay ataonao le izy fa tsy hoe sady nilatsaka ny volana ampidirinao milatsaka ny fandaniam-bolanao dikan'izay tsy tratranao ny tanjonao zany zay mahatonga antsika amiteny hoe tsy tafavoaka ireo dia tsy tratra le izy azavay tsotsotra ohatran'izay zany le izy atonga antsika mahazo hoe inona moa le problème le fanjakana androany amin'ity lafiny ara-toekareny ity zany hoe ny olonan'ireo fanjakana ireo dia tsy tafavoaka ny kady io satria tsy mifanahantsahana amin'ny nofinofiny sy zavatra eritreretiny ny fanatanterahany an'izay asa zay le réalisation dia androany zany tsika mijery ny fampidiram-bola nataon'ny fitondram-panjakana Andry Rajoelina miainga avy ao amin'ny ministère fitatanam-bola dia tsy nisy afa-tsy 70 isan-jato ny tombana tao amin'ny 3 volana voalohany no tafiditra zay tokony manenjika 20 isan-jato zany io fa 70 isan-jato ny monja raha pitahina amin'ilay bolongambola rehetra tao anatin'ny LFI zany izy mbola midiny ambanin'izay 70 isan-jato zay tiako ho azonareo anatin'ilay zany dia zay hoe ny oeraoerany anreto mibetsaka fa rehefa hamarinitsika amin'ny fomba fiasa ny zavatra zay ataony tsy arakaraky ny oeraoerany ny zava-misy ankehitriny ao anatin'ny 3 volana voalohany ianao efa kenta nefa tsy nisy mbola olana mipetraka hoe io fa miverina indray le resaka covid zao tsika nefa miditra 3 volana faharoa zany hoe raha amin'ny volana jona zany tsika tokony efa mavita ny 50 isan-jato ny fampidiram-bola ohatr'izay ihany koa ny fandaniam-bola ny fampiasam-bola dia ho avy lay covid petraka zay zavatra ikatso vokatr'izay noho izany kenty fitondram-panjakana ity zay nge mahatonga antsika miteny hoe tsy hainareo le izy Andriamanitra nanome fa balitany tsy ambininy ny tena marina tokony manangana saina fotsinareo amin'izao vanim-potoana zao hoe manomboka amin'ny lavolefina fa tsy ho tafavoaka ty baolina ity katria sarotra ny fandidina ny lafiny ara-toekarenao matematika io monsieur le président io tsy azonao anaovana oeraoera io hoe iteny dia zao ampiasako seg io nampiasako ministry ny filaminana anatiny io nampiasako ministry ny fiarovam-pirenena io dia miakatra tsia ny taremarika tsy azonao atao an'izany io tsy azonao hitondrana BRDM tsy azonao hitondrana nireny fiara fony vy reny tsy azonao hitondrana kalaky tsy azo ampiasana kalaky ny toekarena sy tafavoaka ianao kenda le firenena zany amin'izao fotoana zao ary tadidio fa tsika tsy ao anatina teteza mitantsony ka hoe anao forcine tsisy an'izany tsy maintsy manaraka ianao ny draftra rehetrarehetra mipetraka resa-pirenena za mijery an'ilay mpahy-toekare anankiray isy manam-pahy anankiray ny teny tompona andraikitra ambony dia ozy izy hoe ny firenena ho taraiky amin'ity raiky amin'ny 24 ity dia ny firenena taraiky eo amin'ny fanaovana vaksiny ny tsindriny zay teboka raha izay taraiky eo amin'ny fanaovana vaksiny ozy izy satria ho taraiky eo amin'ny lafiny ara-toekarena ny antony dia zao
miisatra ny sehatra ny fizahantany tsy misokatra tsinona le tena tanàna anao raha voanao le tsy vita vaksiny dia tsy hisokatra aminao ny olona atahoran'ny olona ianao tsy adalany président Marc Ravalomanana no niteny anareo mpitondra fanjakana hoe ndao hiazakazaka any amin'ny vaksintsika tompoko misy dikan'izany gouverner c'est prévoir monsieur le président izy eto raha mokondoha be fotsiny fa ianao zany mila manombatomboana hoe inona ny sehatra raisam-pirenena raha pitsy rafakapitso inona no mibaiko ny sehatra raisam-pirenena raha pitsy rafakapitso inona ny tokony ataoko ianao ane zao no kapiten'le sambo hoe ianao no mitondra ianao mila manana an'izany minimum zany fa ny tsy fananana an'izay minimum zay mataraiky ny mpanolotsainao ko moa tsy miasa saina amin'izany mampiasa saina ny manodidina anao dia hoe izy ny atao anatin'ny toerana tsy izy ny atao efa mipetraka ary izy hoe manahoana ny mpanohitra zay ny problemenareo fa raha mba inonareo le mpanohitra dia farafaratsinareo mijery hoe inona amin'izany tenen'ny mpanohitra zany a ny tokony ho antisipe antsika teniny olona ny firenena vita vaksiny ozy ary afaka efa mijery a ny olana ara-toekarena satria isan'ny fototra anankiray ao anatin'ile fizahantany ny fisokafan'le firenenao zany raha tsy misokatra ny firenenao fa mikatona dolo satria ianao tsy vita vaksiny ko hoaizy eo ianao tsisy olona ifampiraraha aminao eo tsisy olona ifandray aminao eo dia taraiky ny lafiny ara-toekarenao dia tsy ho afaka amin'ity taona raiky amin'ny 24 ty na tsy voatonona ary Madagasikara ao anatin'le tenina taony dia ny olona zany no miteny dia anao mandatsaka-po hoe zay zany tafiditra ao anatin'izany zahay no ninona no ny fitavozavozany mpitondra eto aminay tavozavoza loatra tsika tavozavoza loatra zay anton'izay no mahatonga atsika gaga ihany mijery mizara sehatra dimy moa le nanaovanareo an'le fomba fampiasana n'le vola zany ao anatin'ny teti-bolam-panjakana raiky amin'ny 24 dia mijery tao anatin'izay dia mamaky an'le izy dia izy aho hoe mafinareo ka fa zao lasa ny sainay mandinika sy mieritreritra ao anatin'le sehatra anankidimy a dia nasianareo hoe secteur administratif ao anatin'io zany a misy ny fiadidinan'ny repoblika ny antelmeran-doolona ny antelmeram-pirenena ny fitsaranabo malalam-pandrenana ny fiadidinan'ny primature ny CFM ny CENI HCDDED reo zany a reo androm-panjakan'ireo a mbola miampy ny CNDH ny ministère fitsarany ny rahambahiny ny maro e ACJ reo zany a ao anatin'le secteur administratif nasianareo azy jerentsika ny aty amin'ny sehatra sosialy dia ao anatin'ireny ministera maromaro misy ny ministera ny tanora sy ny fantatena ny fampianarana ny ministera ny fahasalamana sisa dia misy ny sehatry ny filaminana ny ministeran'ny fiarovam-pirenena ministeran'ny polisy dia ny secrétaire-panjakana mididiny gendarmerie dia ny aty amin'ny foto-drafitrasa sehatry ny foto-drafitrasa dia misy ny ministeran'ny poste ny ministeran'ny fitaterana ministeran'ny fanazariana ny tany sy ny asa vaventy ministeran'ny rano ary ministeran'ny angovo sy ny resaka solika zany dia ao amin'ny sehatra mpamokatra ty le tena goavana ao anatin'le izy ny sehatra mpamokatra dia natsofoka reo ao zany ny ministeran'ny fambolena ny jono ny ministeran'ny varotra ny indostrie ny ministeran'ny angovo ny ministeran'ny renakibon-tany fanina gaganay dia ity rehefa nijerena le fandaniam-bola isak'ireo zany ireo ministera reo dia ny tena nagaga fa le ministeran'ny fiarovana no ambony indrindra ny fandaniana vita zany tao anatin'le telo volana voalohany ministeran'ny fiarovana zany ny ministeran'ny fiarovam-pirenena ministeran'ny secrétaire zandary dia ny aty amin'ny polisy pirenena zany reo ny tena ambony amin'le fandaniana nataony fitondram-panjakana raha ijery zany tsika anentsika n'le resaka réalisation hoe hampiakatra ny tahan'ilay fitombon'ny arikarena dia ny sehatra mpamokatra sy ny sehatra momba ny foto-drafitrasa no tokony nahitantsika taremarika ambony tamin'ny fandaniam-bolam-panjakana zany satria ampitahina ny volaniditra sy ny vola mivoaka dia nen'ireo zany tokony hoe mifanantsahana amin'ilay
voafaritry ny LFI satria faritanareo any amin'ny LFI hoe reto ny dépense amin'ny 3 volana voalohany reto avy fandanimbola dia mandeha isakreo sehatra reo fa ny any amin'ny fotodrafitrasa kely any amin'ny mpamokatra kely any amin'ny fiarovana ny sécurité nefa manao ny ataony dia zay aty amin'ny fanomerana zany hoe io le mamoaka tafika isaky sabotsy sy le nanenjika le nanao antony akanjo tony sy le namoaka le BRDM sy vola be tsy tokotry firoany reniko voilà izy ke taremarque tsy mandainga monsieur le président niakatra le taremarque satria maninona isaky sabotsy andavanandro fenona BRDM fiara fony vy reny fiara be reny fenona maramila emonaty zay emotinareo atao anatin'le izy mihitsy isaky ny sabotsy fenona reny ambojatova analakely izy natao daholo ty rehetrarehetra ty normal be zany raha miakatra ny ao nefa ny tsy fandripalemana ohatra zany makaka ahoana nisy ny fanjakana tsara tantana amin'izany mamono démocratie ny ampiasanareo ny force eto Madagasikara ary andaniana vola be fa tsy mampiakatra ny lafiny ara-toekarena hisiny fiatraikany any amin'ny social-bahoaka ny sehatra efa tsy mamokatra moa zany efa tsy mamokatra hoe ary amin'ilay secteur administratif zany le hoe reto le androm-panjakana reny efa tsy mamokatra reny ny any amin'ny social efa tsy mamokatra reny fa aty amin'le sehatra anankiroa zay tena mamokatra kely ny vola lefanareo tao kely ny vola lany tao voapirofo koa zany fa matoa kely ny vola laninareo tao anatin'le réalisation kely koa ny miditra zay nke le izy rehefa kely minitra dia kely ny lanina zavatra tsy afaka atao hoe hoforonina zany fa ny tena nagaga any amin'le sehatra mamokatra hoa tsy andaninareo vola be nareo moeraoera hoe anao an'izao hoe anao an'izao resaka infrastructure vola alefanao tany amin'ny infrastructure nke kely ny tany fotodrafitrasa nke kely ny vola nalefanareo any mbola resy ny taty amin'ny tsy fandripalemana le izy resy ny any amin'ny fotodrafitrasa zay irehareany le président mihitsy anao an'izao tsika anao an'izao tsika anao an'ire tsika raha ny marina zany tokony mahatratra 70% ohatra ny tany amin'ny fiarovana ny tany amin'ny fotodrafitrasa fa tsy tonga mila zana monsieur le ministre raha ohatra ka resin'ny fotodrafitrasa ny tany amin'ny fandripalemana avoiny taremarika nareo nge asaina miteny fa tsy miteny zahay ny tadiavinareo anao bilan miteranareo ho ataona ihany le izy fa tsy mampanina ho an'le voaka malagasy zelina amin'izany dia omenay tsy kelikely ohatra zao fa raha ny marina nareo ny tokony manao zavatra ohatran'izao ataona izao nareo ny tokony miteny ohatra zao ary mifona amin'le voaka malagasy satria ka hita hoe tsy mety le zavatra nataonay tsy tonga araka ny zavatra nampanantenana le izy tsy arakaraky ny nandaniana le lefi zahay ene matoa andaninareo vola ao anatin'ny teny meram-pirenena tompoko dia hiasa ho an'izany fa tsy hoe ataonareo amin'izay tianareo anaovana anazy fotsiny anteny meram-pirenena sy anteny meran-dolona io hiasa ho an'izany nandefasana ny atao hoe laninareo ty tetiboly ty laniny le maro anisy atao anivony anteny meram-pirenena le tetiboly ay zary ny réalisation azavao amin'le olona amin'izay efa vita ny asan'ny assemblée contrôle sisa ny ataonay manaramaso ny fanatanterahanaareo an'izany zao zay ataonay zao io ay zao le fandanimbola aizy tsy tonga any amin'le fotodrafitrasa tsy tonga any amin'le secteur productif ay zany le sehatra mamokatra mihitsy ny tsy tonga any le vola fa maninona manazavana monsieur le ministre fa aza mangina fotsiny ao ianao miteneny ianao lehibe an'izany ianao no mitarika ny lafiny ara-toekarena eto Madagasikara ianao no tokony miresaka voalohany maninona ianao no mangina alatsiny anaovana azafady mihitsy fa tsy ohatra zany ny zavatra tokony misy eto amin'ity firenena ity raha mieritreritra metraka fanjakana tsara tatana fa rehefa ozy moa nareo hoe tsy vitanareo fatanareo ny tokony atao ange manangana saina fotsy miatsovy onjy tsy solana ange zany zay mahatonga anay miteny aminareo nareo ange mangamasaka ampotony mihitsana ho azy ny antony le mitondra mihitsy ny tsy hainareo zay le problème eto amin'ity firenena ity le mitondra mihitsy io tsy hoe zay olona te hitondra afaka mitondra rangaha fa mila minimum le fitondrana le firenena mila traikefa le fitondrana ny firenena tsy adalan'ny amerikanina mifidy an'i Joe Biden misy dikany zany ao anatin'izany takina ny traikefa fa ny tena marina ianareo tsy traikefa fa fizahozahoana mibetsaka maka olona iara-iasa mbola olona tsisy traikefa koa ny atao eo akaiky eo aiza moa le firenena de malahelo an'le firenena zay mampalahelo ty Madagasikara ty zao misy atsika andro any
amoaka taremarika na olona tsy salama tsy capable nareo za zao maly vao ndresaka tamin'ny tompona ndraikitra tany Ambatondrazaka manontany ny situation amin'ny tsy fahasalamana enina natao test 5 positif mijery ny zavatra voakanareo amin'ny taremarika amin'ny fahita lavitra rehefa aveo lazainareo fa olona 3 mivo sa olona 2 izay fa maninona avoay ny taremarika marina dia ameo hoe inona lay baziny angany lay famoahana le taremarika aza sitrika amin'ny olona io fa zay mahatonga tamatavy tsy mirarahana io satria sitrika reo le taremarika tena izy lasa izy makany ambony ranomasina be tsy misaraka koa moa tsy mahagaga reo ireo président be tsy misaraka reo tsy matina corona reo fa zay masasaina be tsy misaraka anao velohany rehefa tsy mahitenenina fa zavatra tiako ambara dia tsotra raha ohatra ka mamoaka zavatra norme ny fanjakana manome taremarika tsy diso ny fanjakana misaina ny olona androany nareo manome taremarika mbola tsy le taremarika tena izy no mivoaka dia tia mifanoherana miezaka miantisipe ny zavatra rehetrarehetra eto dia miteny anareo Ambatondrazaka sy manodidina marina fa zahay parlementaire ny ady ny sy ny fiasana ao anatin'io carrière ao andilana io fa ny zavatra misy androany tsena be ao noho izany tsy maintsy manitsy an'io tsika apetraka ny amiana ara-pahasalamana fa tsy sanatria efa misy olona marary ao na misy olona maty ao dia iparitaka eraka parafaravola sy Ambatondrazaka dia andila mena io valana retina covid io fa misy ny covid ary miverina mafy be izy amin'izao misy olona maty rotany Ambatondrazaka maly noho izany dia mipetraka ny olana zany ao anatin'le izy ka tsika mila mailo amin'izany zavatra zany fa tsy hoe rehefa tsy mino ianao dia dikan'izay dia tsisy le aretina rehefa tsy mino ianao dia dikan'izay tsy misy ny marary ka zay zavatra zay le tiako apetraka zany ho atsika any amin'iny faritra iny zany ka eto dia mipetraka mazava aleo mandray fepetra ny tompona ndraikitra rehetra fanandrify amin'izay fa tsy miandry misy zavatra mitranga ary nareo zay miasa ao anatin'le toerana mila manana fahatsapatena zay ny ataoko hoe zavatra anankiray nisy olana kely tamin'ny herinaratra tsika teo sa dia gaginareo dia zay no tiako ho tsapatsika ao anatin'ity zavatra misy eto Madagasikara ty hoe ny olana ne dia avy amin'ilay tompona ndraikitra mitondra antsika mihitsy ny mivoaka ny fitavozavozany avy any no mipotra ny zavatra rehetra tsy manaraka n'le norme mahatonga antsika io misavoritaka androany io manjeny andro lava loatra le mpitondra ary tsy mafehany zay zavatra tokony ataon'izay noho izany dia olana eo amin'ilay zavamisy dia ny tsy fifehezana an'izany sosikevitra foana avy aty aminay fanoherana rehefa ohatra ka tsy voafehinareo le izy manangana saina fotsy iny tsy madiso anareo iny ny eloka ibaboana mody rarina ity tsy hoe eloka mipoka sara elana tsiny fa nanana olana kely tsika amin'ny resaka tanjaky ny herinaratra midina miakatra le izy dia lasa mipoka ny sary sotra zany fa toizako fotsiny le fanazavana fa nareo zay manaraka le sary zany mahita zay olana zay fa ho an'ny miaino tsy dia mipetraka loatra zay zavatra zay apetrako zany le izy hoe ny olana ho atsika androany dia eo amin'ilay fanatanterahana lay fitondram-panjakana andreo le karazana vina samihafa zay mipetraka ireo zany hoe raha ohatra ka tsy mametraka anazy ho tompona ndraikitra izy dia olana angezabe ny fehezantsika na ny lafiny ara-toekarena na ny lafiny ara-pahasalamana zay mifampiankina tanteraka zay mahatonga anay mitondra n'lay famakafakana ara-toekarena teo hoe mifampiankina io lafiny ara-pahasalamana sy io lafiny ara-toekarena io ka eto zany tsika dia mahita ohatra aka ohatra anankiray fotsiny mametraka le fitondram-panjakana hoe sakanana
fivezivezena miditra atao Analamanga. Mifampiankina io lafiny ara-pahasalamana sy io lafiny ara-toekarena io. Ka eto zany tsika dia mahita ohatra, aka ohatra anankiray fotsiny mametraka ilay fitondram-panjakana hoe sakanana fivezivezena miditra atao Analamanga. Ilay fitondram-panjakana hoe sakanana fivezivezena miditra atao Analamanga. Mifampiankina lafiny ara-pahasalamana sy io lafiny ara-toekarena io. Ka eto zany tsika dia mahita ohatra, aka ohatra anankiray fotsiny mametraka ilay fitondram-panjakana hoe sakanana fivezivezena miditra atao Analamanga.
fahana mamerina le fandarana fa raha hoe jirama zany ny anterana dia efa tsy nitoytsony ty fandarantsika ty zay zavatra zay zavatra misy iainany le vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao réalité zany monsieur le président tsy voafehy ianareo na ny jiramary normal raha misy olona mony aina any amin'ireny hôpitaly ireny ny antony efa nentin'ny honorable Andry Razafy Manatsoateto zay ao anatin'le ilan'ny olona n'le oxygène mihitsy nitapaka ny herinaratra dia maty le vahoaka malagasy tena diso mitavozavoza loatra nareo zay nge mahatonga ananteny te hoe sao dia efa tokony manangana saina fotsy nareo e tsy tsinonareo zany rehefa ohatra hoe tsy tafavoaka le izy fa ty tsy andrakandrana fireneny ty hain'olona ny lalaovina amin'ny resaka fahasalamana hay pirenena ny lalaovina amin'ny lafiny ara-toe-karena indrindra fa mivalana retina ohatran'izao za moa teo ny resaka n'le hoy zay hoe fanidinareo an'ny faritra sy ny fanomezanareo an'le taremarika avy dia tsy mifanantsahana amin'ny zavatra tena misy ny taremarika omenareo aza dinoina fa ny olona rehetra marary ny covid amin'izao fotoana izao tsy hoe makany amin'ny hôpitaly daholo no mitsabo-tena be da be no mitsabo-tena any an-trano misy olona mamony aina any amin'ireny le vahoaka malagasy koa moa amin'izany etsika ilan'izay za dia tena mba mananatra antsika le vahoaka majinika mihitsy oka zay ty fitenena ty hoe aretin'ny mpanan-karena io tsy mifidy io na manana ianao na tsy manana fa ny azavoany ihany no divaratry mopera tsy mifidy an'izany io fa lemen'olona amin'izany ny sainareo dia hoe aretin'ny mpanan-karena io dia tsy miasa saina tsy manao arovava tsy mandeha heriny an-tsena eny tsy taitra ohatra hoe tsisy nininina fero ny fivezivezena ny mpianatra rehefa tsy mianatra any an-trano izy mipetraka fa tsy alefa mandeha miridana fotsiny mandeha mitetiripatra eran'ity vazamotry ity le mpianatra sady tsy mamaky kahe mitombo zany tsy fahafahana manitatra ny saina no mandeha maka an'io valana retin'io any tadidio fa ny ankizy matanjaka ny hery fiarovany fa iny nefa rehefa tsy maintsy mody ao an-trano mifampitakosina amintsika lehibe dia tsika le marefo ny tratra an'izay le zaza mandehandeha milalao dia marary dia gaga venao reo aveo mikohaka daholo ny heran-trano voansery daholo ny heran-trano fampitadiavana amin'izay aizy ny edy ka na mokatra farak'izay zokony ary ngara edy isy araka ty tsy fitandremantsika avy dia avy ty fa rehefa mitandriny tsika mieny io fery ny tongotra tsy dia andeha lavitra loatra arak'izay azo atao ny tsy maintsy miasa dia efa tsy maintsy miasa zay ny anarany ny fitangorongoronana eraky ty fatrana alamanga ty mahampiaiky volana mihitsy aidinao le fatrana alamanga tsy ifandray amin'ny any amin'ny faritra nefa ny ato anatiny ato ory tsena tsy fakahitana makanisany andravoangy ianao isotro be sarety tsy nitarino akadindra tombo isy tena feno foara mihitsy sy mifakanisana any an-tsena za zao nandalo teo amin'ny braoan'ny domaine eny alasora ka mahita an'le olona mitangorona ivelany eo ka dia tsy mba misy fandaminana azy nareo atao mihitsy hoe misy taratasy karakarain'le olona manaika tsy dia mifampitakosina oatra an'io ivelany io manahirana anao le zavatra misy ary ny firesahanareo an'ty hoe variant avy any ananina avy any mba tena ome profo mazava hoe nahafahana tena mametraka an'le izy fa tenenina fotsiny angely izy dia ifanomezantsiny eto fa le tena profo tena ahafahana mamatatra hoe ity ny tena ahafahana miteny an'izany aizy zany zavatra zany tena aza atao tompotrano miontsony mihitsy le vahoaka malagasy fa hampafantaro azy ny marina rehetra ka nahataremarika farak'izay zokony ary io tsy maninina fa aleo fantan'izay dia mitandrina izy tsy zay hoe atao kelikely io dia vome izy tsy mivakoloha nefa aveo izy miamarary ary tokony misy korba idemontrenareo an'izany hoe ity le izy ny ainga teto tsika androany eto ny korba zao iny moa le manahirana an'le filohan'ny repoblika mihitsy amitenen'le pika fa tsy maninona fa misy ministry ny fahasalamana afaka manazavany hoe manahoana oviana ny tratra mipika an'le izy amin'le firongatry le valana retina alefasina aloha ny korbe sa iandre président Marc Ravalomanina mpianatra anareo ny indray nareo asainy ataony raha ohatra ka tsy mavity nareo ange afaka ataony zany adidiny zany amin'ny mahalehibe mpanohitra azy ny tsy mahatonga le vahoaka tsy ho tompotrano miona ka amaranako ny anjarako iverenako le resaka ara-toe-karena teo satria nisy fatapahana moa teo zany dia lasa tsy nitoy le izy
fa tsy maninona fitiniko arak'izay tratra aloha satria ny fotoanako voafetra ihany mbola maro namana zay mila maneho hevitra dia iverenako le zay le réalisation antsika teo raha teo fampidiram-bola dia ny raiky amin'ny 24 zany 3 volana voalohany ratsy indrindra nanomboka tamin'ny 17 nakaty tsy natafiditra fa tsy 17 ny fotsiny ity fitondram-panjakana ity nefa be revirevy avy any amin'ny miiba 400 ho any amin'ny miabo 4.5 avy tetika be nefa ny réalisation rehefa jerena ny taremark 17 resiny tamin'ny taona maro ny fandimby hatramin'ny 24 ary maresy azy ahoana moa ny impossible an'izany eo amin'ny fandanina raha napiditra 20 ny 3 volana voalohany tamin'ny 17 dia nandany 17 raha napiditra raiky amin'ny 20 tamin'ny 20 dia nandany 7.5 raha napidy-bola 7.0 tamin'ny 7 dia nandany 17 tsika tamin'ny 3 volana voalohany mifandanja tsara zany ny fampidiram-bola sy le fanakaiky io raha napiditra raiky amin'ny 20 ny kitapo-bola mpanjakana tamin'ny 24 dia nandany 5.0 fa tamin'ity tsika zara raha tafiditra 17 ny dépense tsika zany amin'izao fotoan'izao 100 monja dia io le atongavako amin'izay amin'le hoe inona le andaninareo vola le natonga anay le niteniteny laninareo tany amin'ny resaka mpitandro filaminana le izy satria le miambona na isaky ny asabotsy tery miambona ny 13 meny mamaika anareo miambona nambojatovo ny lara-pamehanareo dia lasa nidangana be ny tany amin'ny resaka tsy fandripalemana dia omeko le taremarka satria ny sehatry ny fandraram-panjakana zany hoe ny any amin'ny resaka secteur administratif dia raha araky ny tombatombana averiko foana izy misy tombatombana zany apetraky ny LFI ny teti-bola lasitra iny zany le lanina isolo-mbahamboaka iny hoe 100 reto ny fampidiram-bola 100 reto ny fandaniam-bola dia isaky ny 3 volana io zany mandany 5.0 dia ao anatin'le 5.0 amin'izay zany dia eo no misy 100 ndray zany iny hoe 100 le 5.0 efa nomeko teo le izy raha ohatra ka 2 millions na 1 million efa nomeko teo le taremarka fa raha ohatra ka amin'le total be izy zany raha jerena ny fandaniam-bola nataony ty fitondram-panjakana ity zany dia raha amin'le 100 le 3 volana voalohany ny tokony ho fampidiram-bola sy ny fandaniam-bola dia tsy navita fa tsy 7.1 tsika zany hoe 7.1 ny lay fandaniana tokony atao amin'le 3 volana voalohany fa raha jerena zany ny fandaniana 100 n'ilay 3 volana voalohany zany hoe le 25% le LFI zany ny teo amin'ny sehatra ara-pandrarana secteur administratif dia tsy nahavita nandany fa tsy 5.1 monja zany 5.1 zany lany reny le hoe ny fiadidinan'ny repoblika ny ACC ny anteny mera-pirenena ny Sénat sy ny sisa re zany nandany 5.1 ny lay 100 tokony laniny tao anatin'ny 3 volana voalohany ny sehatra sosialy zany eo anatin'ny ministèran'ny filaminam-bahoaka ny ministèran'ny fahasalamam-bahoaka zay tena tokony nandaniana vola be satria efa niverina ilay Covid tamin'io le 3 volana voalohany ty zany tokony efa nisy zavatra efa nataon'ilay ministèra eo ny ahitanao le fitavozavozana ao anatin'ny sosialim-bahoaka misy ny ministèran'ny fahasalamana fa tsy nalanitsika raha amin'le 100 tokony holanina tao anatin'ny 3 volana voalohany afa-tsy 4.1 monja tanareo amin'izay hoe hatraizy io fanjakana io tsy mahavita manaja akory ny zavatra omeny anao amin'ny taremarka teny anivony ny teny mera-pirenena 4.1 monja no lany tao anatin'izay hoe sehatra sosialy zay atana ministèra ny fahasalamana ny resaka fampianarana zay ny rahantsika nalala hoe tokony nisy ninona 0 iny sy ny sisa nefa ao anatin'izay 44% ny lany normal le fampianarana raha tsy andeha ka le vola tsy alefanareo aniko fa nalefa tao amin'iny aty amin'le manenjika mpanohitra ry Ambojatovo sy 13 mai any lasa betsaka indrindra zany aton'izany mahatonga anay hoe rehefa manao contrôle ny asanareo zay dia gaga ina ary ty taremarka mivoaka ty dia raha tsika sehatry ny famokarana zany ao anatin'ny ministèran'ny fambolena fa tena gaga ary tena nanampom-bava mihitsy hoe normal raha ohatra ka tsy voatra ny famokarana eto nefa io mampiaina toe-karena kosa satria mamokatry ny olona 15%.
2,700 monja ny fandaniana nataonareo nakany amin'ny sehitra ny famokarana. Ahoana monsieur le président ny ampandroso an'ity fireneny ity. Zay atao ka aza ataonareo andrakandrana le fireneny. Tena enjana be le izy a. Raha jerentsika ny any amin'ny tontolon'ny indostria dia tena kely a ny tena hoe fandaniana alefanareo any amin'ireny sehatra ireny. Zay ny mahatonga anay hoe ny zavatra zay tokony ataon'ity fanjakana ity a dia tena tsy arakaraky ny zavatra teneniny. Zay ianao fotodrafitrasy zay ianao an'izao e. Fa teneniko anareo fandaniana amin'ny sehatra ny fotodrafitrasa atao anatin'izay 3 volana voalohany zay 10 milliards d'ariary monja. 10 milliards d'ariary. Zay zany mbola misoratra zay. Zay ny tena hoe ny sehatra ny fotodrafitrasa nandaniana ilay fitondram-panjakana ary nanokarana an'izany vola zany 2,2 mampalahelo. Io sehatra ny famokarana sy fotodrafitrasa io a reo mampiaina n'ilay ataontsika hoe lafiny ara-toe-karena reo. Ka raha reo ny anaovanareo atsirambina dia tsy gakytsika raha tsy miaina. Dia ameko ny prévision globale zany ao anatin'ilay izy. Raha ohatra ka jerena ny réalisation a miaingitsika avy amin'ilay prévision lay tombatombana zany tao anatin'ny LFI an 3 volana voalohany a dia tokony mandany any amin'ny 2 milliards 735 millions d'ariary zany tsika. 2735 milliards d'ariary zany tsika. Zay ny tokony lanina zafady. 2735 milliards d'ariary. Zay ny tokony lanintsika ao anatin'ilay 3 volana voalohany. Rapitaina amin'ilay LFI a dia ny lany nataon'ilay fitondram-panjakana tao anatin'izay 3 volana voalohany zay 1058 milliards,6. Zay ny lanitsika. Amin'ny ankapobeny zany izy 50% an'ilay eo zany 56 latsaka ile mahatonga ilay 38% zafady 38% an'ilay tombatombana. Ao anatin'ny 3 volana zany tsika tokony nalany 2735 milliards d'ariary. Nefa tsika tsy nalany ratsy ny 1058 milliards d'ariary. Zany hoe amin'ilay prévision le 2000 io zany le 2700 milliards io 1000 milliards tamin'io ihany ny lanitsika. Zay manome an'ilay hoe 38% ny dépense nataon'ny fitondram-panjakana tamin'ity 3 volana voalohany ity. Dia misoratra mazava ao anatin'izany hoe misy zavatra tsy voafehy ao, misy fitavozavozana ao, matotonga amin'izany tsika hoe 38% tsika androany. Mbola tsisy Covid miverina, mbola tsy nandray fepetra. Hatramin'ny volana avril teo a zay tenantsika zay. 3 volana voalohany a volana janoary, volana febroary, volana mars. Zay ny 3 volana voalohany. Dia miandry tsika. Hoe inona no ambarany Andriamatoa ministra mifandraika amin'izay. Fa dia ameko an'ireto namako reto ny fanoizana ny fandarana. Miresaka an'izay resaka tsy fahasalamana zay. Eto izy Menada, eo Erika Ambotro Manjaka Bogosy a. Tonga dia alefako any amin'ny fanoizana fandarana satria efa elaela koa ianao zay ny tsy hitahita kely indray aloha. Karabanao. Monsieur le député, mankaherin'ny voaka malagasy izay ao anatin'ny atao hoe loza tanteraka mihitsy mianjady amin'ny fiainana amin'izao fotoana izao. Miaraka kory amin'ireo izay nandao fianakaviana, iray reny zanaka, iray tapoa, rahalahy sy anabavy. Mankahery ihany koa anareo izay mbola miady mafy ao anatin'ny tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao satria na ny fianakaviany tena aza dia misy tratran'izany. Vao nomaly nisy aisaoaisa fandriana mihitsy satria tsy maharaka intsony ny fandriana eny amin'ny hôpitaly. Dia nanavitra hoe mba hitondray fandriana izay tena kely tafiditra eny amin'ny couloir satria eny zany no ametrahana izay marary ny Covid-19 izay na ilay variant Sudaf. Tsaroako ilay ambeten'ny maître Yantra Razafy Manatsony hoe non assistance à une personne en danger. Fa ohatra manitikitika ny saiko izy hoe toa tsy fitavozavozana tsony satria hita fa consommer le acte. Izany hoe efa
efa netraika mihitsy ilay azo atao hoe tsy fandraisana ndraikitra efa netraika amanaina ary efa namoizana aina voaka malagasy be dia be. Inona moa ilay akta tamin'ny fotoanandro ny mbola vao nanangasanga tany ivelantany ny Covid-19 dia efa niteny ny mpanohitra tamin'ny alalan'ny Andriamatoa-Jaina Marc Valomanana ny hoe tokony idinana sisy tany fa nitsiniaviny tao anatin'ilay membre ny gouvernement izay mitantana amin'izao fotoana izao ny hoe voafianay io ary tsy mafy noho ny choléra sy mipesty io manana fanefitra amin'izany tsika ny rehavana mihitsy zany Artemisia zany vao eo moa ny namana no resaka ny ara ekonomika fa tamin'izany tsaroana tsara tao anatin'ny hainao manjirim-panjakana no narentireny ary navelatra teo ny hoe ity Artemisia ity no hitondra fampandrosoana ao antsika ary isika dia hanondra ny eran'izao tontolo izao fa sady mahasitrana io no lafo vola be aleo mamboly an'io zay mamboly vary tadidiko tsara mihitsy asa aiza ho aiza iny amin'izao fotoana izao isika ilay nampindrana fahefana isika ilay tompo-pahefana izay iantraikany vantana izay le fitavozavozana ozy ny namana teo fa za eto mahita hoe tena famonoana amin'ny vantana mihitsy ary tokony hametrahana fitoriana ho anareo mpiariny zon'olombelona mba miantso anareo mihitsy hitsangana amin'izao fotoana izao satria amin'ny fotoana efa hafatesana vahoaka maro zay tsy comptabiliser zay tsy hita le isa marina fa isika anaty fiarahamonina mahita azy dia mbola mahasa ihany tamin'ny fotoanandro ny ao anatin'ny kabarina filoham-pirenena ihany koa ny hoe raha misy vaksiny dia ianareo nitsondrominay voalohany zany hoe mandraboraby ilay mpanohatra ilay aty anatin'ny fanoerana izay mezaka mampafantatra sy mandray andraikitra ny hoe tokony iresona angeo vaksiny io io nge no maharesy lahatra ny organisation mondiale de la santé ny eran'izao tontolo izao ilay filoham-pirenena nalanao tahaka azy inga Paul Kagame dia nampiseho akariary mihitsy ny antsom-panao gazety mihitsy rehefa niroso tamin'izany fanaovana vaksiny zany fa ny anao dia ilay mpanohatra nanosokevitra mbola eritreretinao tampitiavana angamba tamin'izany fotoana zany fitiavana voaka malagasy fa tsy fitiavana ny olona hitondra ny firenena ho any akady ny hoe tokony irisona ilay vaksiny fa inona ny zava-nisy tsy miditra amin'izany tsika tsy hanao an'izany isika raha tonga eto zany dia anareo mpanohitra nitsondromina voalohany oe izay mandeha tetan'izany mihitsy satria izay dia tsy le manam-bola ary mihina miafina oatra anareo rehefa marary dia efa sanina ary porofo amin'ny voaka malagasy fa ny seveo plus ny nahasitra ny anareo tany ivelany-tany amin'izao fotoana izao mampalahelo miatraika any amin'ny sosialim-bahoaka mihitsy koa izany fitavozavozana ao anatin'ny fitantanana zany satria dia mitovy izao ny milahatra vatsitsinjo sy ny milahatra n'ilay fanafody kely mba zakany eo am-pelantanana itivana mafy mihitsy miady an'izany ED1 zany ireny aiza moa ny mpamokatra malagasy izay mitovy aminareo namokatra ny seveo ihany enjehana ary alaina ambaviny ampiororona mety nalaina tahaka moa le formule fa isaorana le namana ohatrany hoe tsy nanome fa mety nalainareo tahaka tany dia nataonareo tao anatin'ny CV plus dia ino reo fa nandresen'le arety mandozy miala tsiny tsy hifanambaka eto ary tsy hifanozina eto le ampitsivako foana antsika ilay contribuable isika ilay nampindrana fahefana asa tsapantsika izany mahazo ny fiarahamonina misy atsika zany efa miatra amintsika mihitsy ilay fahafatesana mety tsy ho androany mety tsy ho rapitso fa na dia ao anatin'ny ray segondramonjy azy satria isika io agejaina amin'ny lafin'ny rehetra io raha ny tokony izy nge isika mahafantatra fa tokony hipoka fa sainga ilay fitantanana mifandraiky amin'izay fanidina fandraisana tanana fanjakana izay ilay mesure d'accompagnement zay hitantsika nazo antsika tamin'ny fiboana voalohany mba nakaizy iza no nisitraka an'zo izay trosy babe ny faranaka madibontsika iza no sitraka an'izany tsy haiko izay azo makoelona sy mipitatitra tany tsy fantatro satria zay moa no tenena ao anatin'ny hainao manjery amin'izao midy daholo ny mpitatitra tsy afaka miasa sy inona mba natao atsika voateny teo ny resaka ekonomika ny hoe fampandrosoana amin'ny firenena to tsy hitantaratra natao anatin'ny kabariny filoham-pirenena azy izany hoe sosialim-baoaka izany ta anatina kianja fampidina koa zay ngamba le voatenin'ny député fidèle atao tany ngamba nandanina le vola asa tsy fantatra isika ny samy antany teny eto fa kosa mampantsiahantsika voaka malagasy ilay tokony ho fijoroantsika ilay tokony ho fahasahintsika efa miatra manaina izy ity ka aoka tsy hifanilika andraikitra rapitso afaka apitsony hoe iza ny tokony nanao inona amintsika ngamba nefa tsy tokony hitombona antsony koa ilay hoe aloha tsy hifanenjika eto
tapitra izay ny fifanenjehana, tapitra izay ny tsy izantsony amin'ny fitenenako teo aloha teo efa aina mihitsy no manefa ny aintsika ilay tompon'ny fahefana ka izany ve natona metrantsika ny fitondram-panjakana amono antsika evoaka malagasy na mivantana na ankolaka izany ve no eritreretintsika hitondra inona kapitso fa afaka kapitso ho an'ny fiainantsika mihitsy. Misy namana moa mandefa afatra ny hoe mba resao ao anatin'ny miara-manonjaka rehefa mahazo sehatra ao ianareo fa ny nanao arapaka isan'andro azy efa tsy voavidy na ny iainana andavanandro azy efa tsy araka ny aina ntsony dia izay mba eritreretiny tena ho vahaolana mbola tratra ny antso izay etsery koa miara-manaiky ny ekipa ao hoe tokony hajaina fepetra rehetra fa naizanana zany tsy voaja koa izay hoe fijerevana ny ho an'ny fiainantsika andavanandro izay tsy ho lava resaka moa satria mbola ao anatin'ny hoe tampotampoka koa mandray fitenenana omeko ny namana député ianitra avy hatrany ny fitenenana angamana. Misaotra namana Erika mamely tampoka ianao zany. Tsy te hamerina intsony ny fialatsiny mikasika ny fatapahan'ny fandaharana teo satria fantatritsika fa tsy miankina aminay ny fatapahana faratapahan'ny herinaratra teo araka ny voalaza omaly dia manana forme très grave ny jirama eto Madagasikara ary efa talohany ny signe aretina mirongatra be izy io hatramin'izao zany tsy mbola voatsabo n'ilay fanjakana tsy voatsabo ny aretin'ny jirama dia isan'andro dia miaritra ny tserany aina isika anisan'izany tsika eto amin'ny fandaharana miara-manonja araka ny voalaza namana rehetra teo izay isorana izay voalaza rehetra teo dia tsara ny mamerimberina amin'ity resaka Covid-19 ty malahelo tena malahelo ny fo ary tohina fa tsy tohana satria tena maro ny olo-pantatra ny havana namana zay tratrany zany amin'izao fotoana zao ary maro ihany koa ireo mamony ainy mihitsy. Ny antony voalohany dia fantatritsika fa nisy fitavozavozana be tao anatin'ny fandraisana fanapa-kevitra mitavozavoza be ny fitondram-panjakana amin'ny tsy fandraisana na ny hoe mianticiper ny zavatra ilainy ny vahoaka malagasy tsy resaka afa-tsy ny fanafody eto satria maro ny havana mitady fanafody amintsika amin'teny zao mbola tsy nahitsitsika teto amin'ity Madagasikara ty fa dia misy pénurie de stock ny an'ireo grossiste na pharmacie izay manao mamatsy an'ireo pharmacie namana na ireo mpanao fanafody na mpanafatra fanafody ihany koa fa mbola tsy nahita koa hatramin'izay na olombelona teto amin'ity Madagasikara ty hoe lasa ny vahoaka samy vahoaka na ny malagasy samy malagasy amin'izao fotoana zao no manafatra ny fanafody ary eto no hitondrako ny teny ary ahitsiko mihitsy ny zavatra olazaiko androany rehefa tsy mahavita azy ianareo fitondram-panjakana rehefa tsy mahavita mianticiper ny zavatra mitranga rehetrarehetra rehefa tsy mahavita mandray ny andraikitra fitondram-panjakanareo miaro ny fahasalaman'ny vahoaka dia tsara ianareo rehetra mikisaka daholo aloha miala teo daholo aloha anaovany olona mahazy mamono vahoaka ianareo ary tena ty tsy suicide collectif intsony teo moa mbola hoe suicide collectif aloha hoe hoentina any amin'ny lalantsizy ny olona fa mitindray mitoraka ty dia efa tsy lavitra antsika intsony ny génocide ary tsy non assistance à personne en danger intsony le izy satria ianareo efa hita taratra fa tsy mahavita ninina mihitsy ny ministry ny fahasalamana moa dia misolelaka no ataony ary lasa ridicule ny zavatra resahany isan'andro androany zavatra hafa rapito zavatra hafa ary mifanohitra amin'ny zavatra lazainy ny filoha-pirenena izy dia miteny fa ny ministre ny santé ny ministre ny fahasalamana milaza fa ho lavitra antsika zany deuxième vague zany fa inona ny zavatra mitranga amin'izao fotoana zao fa inona no zavatra mitranga amin'izao sa hoe atao hoe première vague le variant ny variant sud-africain fa le deuxième vague ny tamin'ny herintaona inona fa inona zavatra mitranga amin'izao ireo olona mara rehetrarehetra ireo inona mampirongatra ny ty aretina ty sa ve sahanao ny teny fa tsy resaka Covid indray no manjo sy mahazo ny olona amin'izao fotoana zao tsy mahavita kory ny anticiper
hoe nanafatra fanafody nanafatra concentrateur d'oxygène nanafatra respirateur tsy navita kory manafatra fanafody fantatra fa tsy ampy nananampy andreo pharmacie rehetrarehetra reo na grossiste zay afaka manafatra fanafody tsy misy fandraisana andraikitra zany nge il suffit d'un ordre anankiray no omenareo fitondram-panjakana ordre anankiray no omenareo any olona zay tokony anao akan'izany andraikitra zany manafatra fanafody misy ange olotsotra raha mahavita manafatra fanafody any ivelany amin'izao tsika miteny zao androany manafatra fanafody amin'ny olo-pantatra na olona fantatra na fianakaviana any ivelany any tonga ny fanafody androany dia le fitondram-panjakana tsy mahavita manao an'izay grave be nge le izy ny zavatra mitrange eto zany dia hoe manometsiny lazaina fa manometsiny ihany na mametsiny rakotra be fa ny tsiny tsy maintsy omena amin'izao tsika miteny zao satria efa mamony le vahoaka malagasy ianareo tara amin'ny fandraisana andraikitra tara amin'ny fandraisana fanapa-kevitra tara mitamatama amin'ny zavatra atao rehetra tany CTC Ivato zao dia heninay ary misy havana misy olo-pantatra zay miditra hôpitaly ihany débordé tanteraka ny mpiasa amin'ny fahasalamana ary omen'ny olona tsiny izy satria misy ny gizitina misy ny miavinavina misy ny tsy mamaly misy ny manina moa le fomba fiteny mikitakita nefa tsy omena tsiny reny olona reny satria na ny antony le mpitsabo le mpanampy tsy ampy ny isany karakaran-dreo marary reo ary zareo sady tsy mihinan-kanina satria tsy misy sakafo any amin'ireny centre reny samy manao zay atongavany sakafo any marary ny olona manana marary fa ireny olona mpitsabo reny mpiasa fahasalamana rehefa mba misy mieritreritra ve zany tsy mihinan-kanina izy tsy misotro rano izy na fotoana anaovana besoin hoe andeha hivoaka raha tsy misy aleo tsy omena tsiny ny olona mpitsabo marina fa misy tena mikitakita misy tena ratsy toetra ao fa mipetraka ao amin'ny toeran'ireny olona reny tsika dia zay tsy omena tsiny izy fa na izany na tsy zany ara ho anareo rehetra mitsabo ho anareo mpitsabo mpiasa ny fahasalamana rehetra raha magneno zao zavatra le zay reto miara-manonjy eto ianareo dia raiso ihany le izy mampahery anareo izahay kanefa raiso ihany koa ny kina zay ataon'ny olona rehetra hoe misy tena miavinavina misy mikitakita ary tena misy tena manao tsinitsinina ihany koa nareo kanefa isika rehetra dia mila micomprendre daholo mila mifampieny daholo satria fantatra efa débordé tanteraka nareo tsy ampisy ianareo ary misy olona tena hoe miasa 24 heures sur 24 ao misy miasa 7 jours sur 7 ao efa tena tsy iaina intsony zany fantatra ianareo fa tena hoe se sacrifier fa eo ihany koa nefa ny fitondram-panjakana ao anatin'izay ameony tokony ilaindreo olona reo meo fitaovana izy ny epi satria misy ihany zao dia misy mpiasa fahasalamana manao publication ny anatin'ny Facebook ihany zay isorana daholo reny teknôlôjia ankehitriny reny satria reny no ahafahantsika miserasera amin'izao fotoana zao sy mampafantatra ny zavatra misy fa dia miteny hoe indray mandeha isan'andro izy misakafo any amin'ndraiky mbe 10 alina latsaka any isan'andro isan'andro tsy misotro rano izy mba tsy ahafahany mandeha makany mandeha mipipi ozy izy zava-doza nge zany ho an'ny fahasalamany fa ny zava-doza ao anatin'izay dia tsy fampiny ny oxygène dia mbola miteny ihany zay eto rehefa tsy vitanareo fanjakana le izy dia mitenena fotsiny nareo aleo nareo rehetra samy tady zay oxygène mahavelona anareo fa tohatra ny lasa trano fotsiny sisa no antona le eny ny fanafody mbola vasaina mividy ihany koa reo olona rehetra reo nefa nareo miteny fa dia hoe gratuit ny filoham-pirenena miteny fa gratuit ny fitsaboana ny covid any amin'ny toerana hafa koatra ny Antananarivo any Tomasina tsy mandeha tsy misy oxygène ny hôpitaly be satria simba ny fitaovana simba daholo reny installation électrique reny zany ve dia tsy ho vitan'le fitondram-panjakana tsy ho vitan'ny ministère zany ve dia tsy ahitana vahaolana fandrasana le olona efa marary no mitaraina zay vao hoe inona ny zavatra azo atao
misy olona mitondra fil misy olona mitondra ampoule satria ao anaty maizina tanteraka hatramin'ny hoe any anaty moro karamoty hoe labozia no ampiasaina zany ke tena mampalahelo ny zavatra mitranga amin'izao fotoana zao hoe ny jiro lazaina eto hoe tapatapaka eto moa zany ny fandarana miara-manonja nahita tsara teo fa tapaka ny jiro ary lazainay foana hoe misy forme très grave ny jirama rano any an-trano any tapaka ny jiro fa mamonjy iaintsika amin'izao fotoana zao a dia zay no zavatra mitranga ny fanafody eto moa zany dia tena vaky mihitsy ny fo maly fakomaly androany fidadavana fanafody dia hoe tsy misy ny fanafody naiza zany lovenox zany tsy misy mihitsy zany magnebesi zany tsy misy intsony ny zainky moa zany dia efa sarotra dia sarotra raha mahita an'izany malatsaka ranomaso mihitsy ny zavatra mitranga amin'izao fotoana zao satria manana havany ianao manana namany ianao manana olona akaiky ianao manana olona akaiky mifo ianao fa impuissant dia ahoana moa zany ny zavatra mitranga ho an'ny olona rehetra zay tsy mba misy afaka manao intervention tsy mba manana olona mba afaka manampy ny tena eto mahita hoe rakotora be afaka mbola antsona fa ho an'ny olona rehetra sarababe bahoaka atao ahoany reo fanjakana tsy mahavitazy mihitsy ianareo tsy mendrika mitondra intsony ianareo milatany daholy mitady ianareo zao mitady vaholana amin'ity raha politika ianareo fa kendarorika ianareo amin'ny politika mitady fiera-mitatana mitady an'izao rehetrarehetra zao ny miara-manonja sy mipanohitra efa mitefa tsy araka hitatana aminareo amin'izao zavatra ataonareo zao tsy alilianareo sy fahaizanareo avy eo hoe miaraka ny tatana isika rehefa tatanareo dia toy izatra amin'ny farany aleo hitan'ny olona rehetra hoe mamono olona ianareo fa aza mitante diable mihitsy amin'izao fotoana zao efa niteny izay fa tsy ary hitatana aminareo reo mitsaratsara kokoa dia mikisa daholo nareo miala eo daholo aleo ny olona nova ny olona afaka mianticiper sy mahay mitondra sy mahita vaholana aingana fa midororo daholo nareo rehetra ao anatin'io fitondram-panjakana io oeraoera ny be dia be eto moa zany dia misy afatra zay tsy maintsy ampitaiko ihany koa satria ho an'ny mpitandro filaminana ihany koa ty zavatra ity hoe mamenatra ny zavatra mitranga indrindrandrindra ao anatin'ny gendarmerie pirenena mbola loza le mpitondra sy tompona ndraikitra ao anatin'ny gendarmerie manao oeraoera ary ny zavatra misy moa zany dia ampitaiko arak'izay mihitsy le izy satria miangaviny izahay eto miara-manonja ampitan'izany ary zany afatra zany ho an'ireo tompona ndraikitra ny gendarmerie ho an'ny seg ho an'ny commandant gendarmerie zay ianareo dia nanatrika ny lanonana zay nataony vadiny fikambanany vadiny gendary tany amorondava tany fa mamenatra ho ireo gendary ireo officiers généraux ireo officiers supérieurs ireo manamboninaitra lefitra rehetra fa ny zavatra atao any dia moeraoera ary alefa ny publication any anaty Facebook any ho hitany vahoaka rehetra fa tsy fanao ny zavatra nataony vadiny généraly tany Morondava nalaina le satroka le kepi manana ny asiny ho an'ny mpitandro filaminana zany ny vadiny no généraly fa tsy izy ary maromaro izareo no nakasary tamin'ny satroky ny manambonahitra reny dia makasary manosonosy asina nyreny satroka reny ary manosonosy asina ny gradiny le vadiny sy le olona rehetra manana nyreny marbonahitra reny tsy anareo ny général tsy anareo ny officier supérieur tsy anareo no mpitandro filaminana tsy anareo ny gendary fa ny vadinareo dia aza atao ohatr'ireny hoy ireo namanareo rehetra reny satroka reny nalaina sary dia nanaovana fisehoana ohatran'ireny manao zavatra tsy ampeverana ireny ny zavatra mitranga any fa ny mampalahelo hoy ireo gendary rehetra zay mahita an'ireny ary ny olotsotra koa nahita an'izany tao anatin'ny tambajotra serasera rehetrarehetra fa le kipi le satroka le vadiny le général nanaovan'le ramatoa dia nangalana sary nanaovana fihetsiketsehana ary le izy eo masony seg sy eo masony commandant gendarmerie renareo ve dia tsy mba afaka manao rappel à l'ordre amin'ny zavatra mitranga ohatr'ireny fa ireny zany ny fahitana hoe lasa tsy voafehintsony na dia le ao anatin'ny mpitandro filaminana tokony ho sarotany ary maromaro ia le vehivavy fadina gendary nanao an'izany zavatra zany
nanao fihetsika mamofady reny zavatra ireny hatramin'ny sary nanaovana ny gâteau dia le ramatony manao satroka efa le vadiny eo akaikiny eo tsy misatroka mbola tsy fahita aloha zany zay mbola tsy nahita zavatra ohatrany raha manao an'ireny ara mba atao sangisangy tsy hitan'ny olona maso fa tsy atao publication officielle et publication publique hitam-bahoaka ohatran'ireny publication publique karaha mahenao zay eo anareo dia mba iangaviana mba esory eo anatin'ireny tambajotra serasera satria nataonareo photo de profil mihitsy ny sarin'olona rehetra dia le vehivavy manao le satroka le vadiny rehetra no hita eo manososy le asiny le maro-boninahitra le vadiny sy leo corps-ny gendarmerie ireo voapitako zay afatra zay samy eritreritra daholo ho an'izay zavatra mitranga zany zavatra zany dia ilazana hoe le fioeraoerana no mahatonga an'izany satria rehefa hita any faratapony ny zavatra fanao tsy mety ohatr' zany dia tsy mahatsiaro tena intsony le olona ty ambany ety manao an'izany ary azagaka raha manao tsy fanao daholo ny rehetra amin'izao fotoana zao mpitandro filaminana tokony modely amin'ny fomba fekanjo amin'ny fomba fametrahana an'izany discipline zany dia eto zany miteny ho ia hoe raha zay no zavatra mitranga ao an'le saram-babe-bahoaka normal be tsy mamerariny an'ireo olona rehetra zay nanao fitangoronana maro be fao be tamin'ny lundi de Pâques na tany Thomasiny zany na teto Tanarivo tao Analakely teny amin'ny bypass ny sisa satria ianareo fitondram-panjakana no modeliny ianareo manao eraoera loatra ary tsy nataonareo lahara-pahamehana ny fandresena lahatra ny olona fa misy ny aretina au contraire ary ianareo filazana fa hoe mahasitrana maharo ny CVO zany anisany anankiray mahatonga ny olona tsy matahotra ny aretina ary tsy nitandrina ny tenany fa ny zavatra ao anatin'izay ihany koa dia mampanontany tena hoe le fitondram-panjakana ve le filoham-pirenena ve toteny amin'le vahoaka ny satsy toteny malasa saina ny zavatra mitranga miteny ianao fa ny olona tsy manaraka miteny ianao fa ny tompona andraikitra tsy manaraka lary samy manao zay tiany atao amin'izao etsy amin'ny parka analamanga amin'izao fotoana zao dia fitangoronana be tsisy ohatr' zany na fiarakodiana ny olona ary ireny dia mitarika coronavirus fao be ho an'ny olona rehetra satria fitavozavozana eo amin'ny fitondram-panjakana sy mifandraisana andraikitra no zavatra mahatonga an'ireny dia nareo ve efa tameritaona nefa nahita zavatra nitranga reny barrage sanitaire sy ny barrage sécuritaire reny dia mbola tsy mahita vahaolana ihany amin'izao dia afindra mitoerana hafa fotsiny ny fitangoronana dia azagakitsika raha ohatra ka isanatry ny vava hécatombe amin'ny aretina amin'izao tranga amin'izao ny fanafody tsy ampy ny oxygène tsy ampy ny mpitsabo tsy ampy ny rehetra zavatra rehetra tsy ampy kanefa ny olona prisena hitangorona zavatra amin'ny tsy tokony hitangoronana ohatran'ireny eo anatin'izay ihany ny oeraoera tsy maintsy mandeha ozy izy ny fitenenanareo dia ny ministry ny serasera mbola anao an'izany musée ny audiovisuel zany mbola andeha amoromoro vahoaka ihany koa ary efa afaka mamoromoro vahoaka zao ny olona nitakosina taminy sy mifanerasera taminy tapitra voany zany covid zany daholo fa ny zavatra mampatsiaro ny tamin'ny 2009 izahay iza nandoro ny RNM teto iza nandoro ny TVM teto iza nampandoro ny archive teto iza nandroba nyreo TVM sy RNM teto amin'izao fotoana zao vao hoe andehanao zany musée ny audiovisuel dia manao antso amin'ny olona rehetra hoe zay manana nyreo rakitsary na rakipeusy ny sisa rehetrarehetra o le raha matoty dia tsy mba menatra mihitsy ve amin'ny fotoana ohatr' zao fisin'ny aretina ohatr' zao no mamofotamandry matezitra mihitsy akoatra ny responsabilité personnelle anao zany ve ny mbola maiky amin'izao fotoana zao hoe mbola oeraoera ohatr' zany ihany raha ohatra nareo ka mahay avereno atsangana ny RNM sy ny TVM taloha ny trano aloha no maiky fa tsy anareo nandeha geste sy ametrahana ny sarinareo rehetrarehetra moeraoera eraky ny tanàna samy tsarainy tantaritsika amin'ny zavatra izy fo hitatsika eo hoe atraiza mifetra n'ity fitondranareo ty
hatraizany fetrany fahaizanareo fa izay miara-manonjy eto na inona zavatra tenenareo na inona ny zavatra tenenareo tadidio tsara fa izahay tsy maintsy hiteny ary narary anay ny zavatra nitranga rehetra hatramin'izay occasion zao ahafahana mampafantatra ny olona rehetra fa mpamono olona ianareo mamono ny tantara ianareo responsable nareo amin'ny zavatra misy ninninona teneninareo ninninona fanazavana zay ataonareo na anova gouvernement impolo na anova ministra impolo manaraka anareo daholo ny tantaranareo rehetra ary ny tantara ratsy rehetra dia mipetraka daholo tsy ho adininy olona zany ary tsy ho adinina ihany koa izay mpanohitra eto tsy atao mihitsy anafosafona anatsara ny zavatra ataonareo eto nefa ny sosikevitra zay natao teto inona misy an'izao misy défaillance totale de l'état défaillance totale ary rehefa misy défaillance ohatra zany dia mametra-pelana no zavatra tokony ho ataonareo miala na ny manafatra oxygène raha tsy vitanareo concentrateur d'oxygène nge raha ny vola eo pelatananareo tsy lafo zany raha reo fiaramanidina zay mandeha mivezivezy eto misy nge fantatray fa hoe nisy volna zay nalefa volna ny Air Madagasikara nampitondrana entany ao anatin'ny fitondram-panjakany zay tsy zakan'io ny Air Madagasikara dia nalefa ny Air France fa ho an'ny vahoaka ve zany ho an'ny business nareo zany ho an'ny affaire ataonareo zany ho an'le azahoanareo tombontsoa zany eto moa fandresahana teto ny resaka économie mbola iverenantsika iny satria fandresahana namana fidèle teo mbola resantsika fa androany tsy maintsy miresaka ny resaka covid sy ny resaka fahaserana ny olona io ary tsy maintsy resantsika isan'andro san'andro io satria ny problème androany tsy voava rapitso miseho arakaraky ny fitavozavozanareo mandray andraikitra dia misy olona maty isan'andro ray andro ny tara ny fandraisana fanapa-kevitra ny olona maty ao anatin'ny ray andro efa be dia be miandro ray andro roa andro telo andro herinandro ray volana efa marobe ny olona maty iza no mena tsiny amin'izany sanatria vava tsy Andriamanitra mihitsy fa raha nisy olona maty tao amin'ny tao Mahamasina no ny fatapahany JIRAMA responsabilité de l'État engagé ao anatin'izay ary ny teneniko teto hoe azo toriana tsara zany any amin'ny conseil d'État zany azo toriana tsara zany andreo fianakaviana manany maty hany ivato fantatritsika fa tsisy jiro amin'ny alina tapatapaka isan'andro san'andro na anatin'ny tontolon'ny andro na amin'ny alina moa zany tapaka foana satria mila électricité mila courant ireo concentrateur d'oxygène ireo fa tsy vitanareo na dia mametraka zany groupe zany groupe électrogène manana karana be dia be nareo eto be dia be izy ao manana zany groupe zany azonareo koa manao réquisition an'izany raha ohatra ka manana le volonté ianareo rehefa lazainareo fa tsy misy mivola azonareo atao no nitrosana ohatra ny fataonareo hatramin'izay impirimpiry reo ke mamemamem-poana koa rehefa teanao fa manina no miandry be dia be koa amin'izareo nge misy marary fa zany hoe reny moa zany dia any amin'ny clinique ianareo daholo any amin'ny clinique privé any amin'ny polyclinique ary misy mpiasa-panjakana olo-panjakana zay any amin'ny polyclinique rehefa fanjakana no mandony vola fantatra daholo nge zany ary ao anatin'izay ny resaka ragovana nalamanga satria ohatra mitony tena ohatra ny lolo fotsy zany izy ohatra ny mamaly tsy anontaniana lasa miresaka hoe fa ny satria nanana assurance izy dia afaka natao evasana sonan'Andriamanitra fa sitrany ianao fa ny olona sasany tsy manana an'izany chance zany fa maty fa aza mifandrebireby eto aza mifandrebireby satria zay mahafantatra tsara ahoana zany resaka assurance zany resaka droit amin'ny resaka assurance zany tsy ny attestation ny assistance plus iny kory no justifie fa tena misy marina ny contrat d'assurance anao fa fantatray raha tena marina ny zavatra lazainao fa manana assurance ianao le contrat mihitsy ny asehoy firy numéro an'le police d'assurance firy de ovina le contrat ny natao iny aseho an'le vahoaka ny anaty Facebook avoakanao reny
fa tsy ny attestation ny assistance plus iny ny assistance plus dia manao service manao le évacuation sanitaire fotsiny afaka manoratra zay tiany atao izy ao anatin'ny assurance iny fa tsy hita ao anatin'iny attestation iny nge le numéro en police d'assurance tsy hita ao le contrat ary ny zavatra fantatray mpikirakira lalàna fa ny assurance na dia olona manana taizanaretina ara dia tsy afaka manao souscription d'assurance ohatrany hoe olona diabétique ohatra tsy afaka manao an'izany assurance zany assurance médicale zany na assurance sanitaire fa aza mifandrebreby fa tsy misy an'izany assurance ho an'ny covid zany eto era maneraka zao tontolo zao eto Madagasikara tsy misy an'izany assurance ana covid-19 zany aza mandrebreby eto ianao tsy ampafirin'ireo vola azonao amin'ny tombom-barotra zay azo tamin'ireo hôpitaly manara-penitra rehetra ny assurance nataonao ny évacuation sanitaire nataonao ary zay raha mbola manafa mbola le fanjakana nanao an'izany fa dia eto moa zany mbola ho hitantsika zay marina fa ianao mamaly tsy anontaniana zay tsy efa tsy nantsy niteneny intsony dia kitikitianao indray le izy dia manjary voatery miteny an'izany zay fa raha ny attestation ho ny assistance plus tsy manana zo iteny fa tena manana assurance ianao avoay ny police d'assurance dia avoay inona le contrat zay raisy ny assurance an-tanana raha ohatra ka marary ianareo menakavy fa mahavarina be dia be nge ny vola azonareo tao anatin'izay tombom-barotra amin'izany marché public teto amin'ity firenena ty ny hôpitaly manara-penitra fa eo ireo stade synthétique rehetrarehetra stade anaovana an'ireny baolina rehetrarehetra reny nge fampizaranareo ao anatin'ny fitondram-panjakany ary ny fahafantaranay anazy ary rolanareo ny anankiray député ny mahazo an'io contrat anaovana stade eraky Madagasikara io ka tsisy dikany aminareo zany manao évacuation sanitaire zany zany manao evasanina zany aza manontany ny ory efa misoran'Andriamanitra fa sitrana dia zay zava-dehibe zay fa aza mandatsa ny mahantra sy ny ory ohatr' zao ny olona miady amin'ny aretina miady amin'ny fahafatesana amin'izao aza anaovana n'ireny zavatra reny ohatr' zany aza mietraketraka aza manao mépris amin'ny vahoaka malagasy zay mijaly amin'izao fotoana zao tena za zany eto dia tena miteny hoe fitondram-panjakana manososy manao tsinitsinina n'le mahantra ianareo raha zany volana lanina tamin'ny evasanina zany navitana namonjy ain'olona firy ny vola zay laniny fanjakana amin'ny oeraoera rehetra amin'ny zavatra tsy ilain'ny vahoaka zao na ahafahana namonjy olona firy afaka nanavitra olona marary firy afaka nanavitra aina firy zany loza be ny zavatra mitranga eto fa eto mampiantso ny olona rehetra hoe aiza daholo ianareo intellectuel aiza daholo ianareo juriste fa mila nareo amin'izao fotoana izao ty firenena ty mila mamonjy mila lalàna vaovao mila fanomezan-tanana famonjena ty firenena ty fa olona tsy mahay mianadrara efa telo taona hiditra fahatelony taona zao filoham-pirenena mbola mianadrara mbola stagiaire ihany zay no zavatra misy lazay zay fa masika eto amin'ity miara-monjy ty mampasika ny situation misy rehefa manana maty ianao rehefa manana marary ianao tsy te halala zavatra mihoatra an'izay tsisy olona mavidy ny ainy olona anankiray eto amin'ity firenena ity ny oeraoeranareo tsy mavidy ny ain'olona anankiray akory ka zany zavatra rehetrarehetra zany dia natsipy ho antsika rehetra zay mianao zao fandarana zao ary ny fahasahiranana amin'izao ohatrany hoe tsy voateny ny bourse ny ankizy amin'izao fotoana mbola tsy réglé fanjakana tsy hanao tsy aninona tsy maninona injeo amin'izany ndray zay injeo amin'izany fa tsy maninona satria fantatra fa zavatra ny fahoriany vahoaka isan'andro isan'andro ny olona tsy maintsy mivoaka mitadiny ihany koaniny ohatrany adinidiny ndray le kapoka teto le kapoka ambary asa ahoana ny efa raniny ho an'le ministre ny commerce io nanaovana oeraoera sa natao marché fictif koa iny mbola tsy nahita kapoka le lazaina fa kapoka manara-penitra ho an'le vary mbola tsy voavahatra amin'izao ny vidiny hatramin'izao tsika mahafatin'ny olona zao dia mitsabo
marary azy ary ny zavatra misy ao anatin'izany migadra ihany omaly mampalahelo ny namana zay natao ny fitsarana omaly dia tsy mivoaka maly ny didy fa dia naverina ny amponja indray mbola raha amin'ny 13 avril vao mivoaka indray ny didy mampahery ny fianakaviana mampahery anareo zay migadra politika amin'izao fotoana zao mbola exposé nareo amin'izany aretina zany eninay fa any amin'ny fonja hafa ny ivelan'ny Tananarivo any Mahajanga na any Tomasina misy efa ka contact efa misy any koa ny virus ny any anatin'ireny fonja ireny zava-doza be zany zavatra zany engany eny tsy ho tratrany zany ny aty fonja aty Tananarivo ihany koa na any amin'ireo toerana hafa ireo satria zava-doza raha zany no zavatra mitranga kanefa le olona dia satria nanao akanjo mena dia averina ny amponja amin'izao fotoana zao mbola raha amin'ny 13 avril indray mbola miandry herinandro ny akoatra ireo gadra noho ny fanehoan-kevitra politika noho ny position politique noho ny règlement de compte politique zay tsy misy fanafany hatramintsika amin'ny teny zao Andry Berija Andry ministre Roly Mercia Andry Boularajaona Andry daholo ireny namana rehetrarehetra reny zay tratry ny règlement politique amin'izao fotoana zao matsiaro anareo zay na dia inona zavatra mitrangana nisy arany tsy fitovi-kevitra tamin'ny fotoan'andro matsiaro anareo zany satria zavatra efa tsy tokony hisy intsony eto ny olona rehetra amin'izao fotoana zao dia fa lasa manadino ny sotoavana malagasy lasa very ny sotoavana malagasy satria na ny famangy ary rehefa misy fahoriana tsy vita intsony lasa mivola no atao lasa tsy mifanotrina intsony tsy afaka miara ory intsony ary zavatra anankiray mety mahafinaritra ihany koa sanefa dia misy ny fifanomezan-tanana satria ao anatin'ny fitadiavana fanafotintsika amin'izao fotoana zao dia mifanome hevitra mifanome information hoe ary anana mahita fanafoty zay manana fanafoty androany dia mba ampindramina ny anankiray aloha dia rehefa mahatonga ny hafa dia soloana le izy mampirisika antsika rehetra hanao an'izay zavatra fifanampiana zay satria famonjy itsika rehefa fanjakana tsy afaka monjy antsika mifamonjy itsika satria samy mamonjy ny aitsika ao anatin'izay ny namana fetra efa tonga eto mbola maro ny zavatra tokony hotenenina akoatran'izay fa noho ny fatapahany herinaratra teo dia tsy maintsy afofizina ny zavatra lazaina dia mametraka ny veloma mahafinaritra ao antsika rehetra ary mahireza daholo mahireza menany namana député fetra ny fitenenana makasitraka metra ianitra solombavam-bahoaka ny boribory tany voalohany na nomeny fitenenana ao anatin'izany ihany koa no hitondrana ny fiarabana atsika rehetra manaraka izao fandaharana miara-manonja izao raha ny fanehoan-kevitra hoentiko amintsika izao androany izao dia mbola manodidina ihany ny tena manahirana ny saintsika rehetra sy manahirana ny fiainantsika dia ny ady amin'ity Covid-19 ity aiza ho aizany misy atsika amin'izao fotoana izao inona ny mbola azo atenaina amin'ity zao fitondrana izao manoloana ny ady amin'ity valana retina tena mahery vaika ity manodidina an'izay satria araka ny teneniny namana teo dia voafetra ihany ny fotoana tsy afaka hivalam-parana ka tonga dia ny voamasony no mpitsirintsika ny voalohany indrindra dia maro tsy hainy tsy resaka an'izany eto maro ny fampanantenana natao tamin'ireny fampielezan-kevitra ireny miakamarony tsisy tanteraka tsy hiditra amin'ny atsipriany fa tena ny volana sy ny kitana sy ny mamirapiratra ny nampanantenainantsika vahoaka malagasy haiza zany amin'izao fotoana izao haiza zao ny Miami haiza le tanàna lazaina avadika toy ny Paris ny sasany avadika toy ny New York maro be tsy tamboisaina zany fampanantenana nisy teto zany ny volany lanina tamin'izany fampielezan-kevitra nataon'ny filoham-pirenena sy ny fifidianana maro ny fandimy teto zany vola tsy toko tsy firohana mandatsa maneso atsika zany amin'izao fotoana hitenenantsika izao satria inona faharoa avy any amin'ny farantsika ary raha mino fa efa farany isika raha ny zava-nisy tato ato faranytsika amin'ny firenena 200 mahery eto ambonin'ny tany dia mitondra sosikevitra ny avy aty amin'ny miara-manonja mitondra sosikevitra ny avy aty amin'ny mpanohatra ny fikambanam-be ny mpanohatra noho izany ry azon-damosina mbola tsy sasatra izahay mitondra sosikevitra nefa na izany naty zany mety mangataka ny taonivon'ny fitondram-panjakana sy ny mpiara-miasa aminy manao hoe tsy fotoana ny ady la politika zao fa andao hiara entana andao hiara iady amin'izany arety mandoza izany eny fa naneo fahavononana izay toy ny fahavononanay ny laza fa vonona izay anao vaksiny
nefa moa novaniny filohampirenena tampoka teo indray hoe tsy maninone rariny zany zoky olona aine manaike zoky olona ny reo anina no adininy angambany tao anatin'izay reo le marefo aiza moa reo le olona le diabetika asa moa na misy contre indication na misy tsy fahafahan'ny olona manao vaksiny reo le atao hoe marefo ny teniko teo ao reo manana olana mitosodra ao reo manana olana amresaka aretin'ny vo zany rehetrarehetra zany no tokony anisan'le prioritaire na anisan'le tokony atao vaksiny voalohany fa tsy ireo le voalazany teo ihany fa nefa moa aloha ny dokotera sy ny rehetra ny siantifika no tena mamaritra an'izany fa ny fanontaniana mipetraka ihany koa dia ianao ve andre matofoloha raha naneo hevitra tamin'ireny andro asabotsy ireny zay aloha fa mba nahita mety efa mba janojanona ihany le oeraoera ohatra nefa mba nalefadefaka le oeraoera sy le tsikera lava ho ampanohatra fa ny zavatra fanontaniana petraka aminao dia hoe tena mba efa naka ny hevitr'ireo le siantifika ve ianao naka ny hevitr'ireo le dokotera reo ve ianao reo le manam-pahaizana momba ny resaka fitsaboana ny arety mifindra sy ny sisa rehetra alohan'ny itenenanao mba naka ny hevitry ny ao anivon'ny hoe mpahay toekarena ve ianao andre matofoloha ny hevitry ny ministry ny fitantanam-bola sy ministry ny vola satria ny zavatra rehetra zay raisina fepetra zay ny raisinao amin'ny mahafilohampirenenanao sy filohan'ny Madagasikara anao dia tsy maintsy isy fiatraikana ara-toekarena zany be efa mba natao kajy efa mba natao tombatombana ve zany hoe raha manao an'izao dia izao mety ho vokany satria mampametra-panontaniana toy izany le iza nisy mpanolotsaina ve nanoro hevitra anao tao anatin'ireny fanehoan-kevitra sy fanambarana nataonao ireny eo indrindra mampametra-panontaniana satria raha ny zavatra hita sy tsapa tato anatin'izay teneny metra ianitra efa hotely taona ane nitondranareo amin'izao fotoana izao hoe fa mbola miseho ihany foana le tsy fahamatorana sanatria ohatry ny zazakelo teniko foana izay ohatry ny tsy olon-dehibe ohatry ny olona tsy mahay maka lesona fahadalana erreur mamerina tsy mahay maka lesona zany ny zava-misy mifandimby eto tongava nyity coronavirus ty koa vao mahaika tena hoe fangaro dolo mipedalina ozy ny teny frantsay le mpamoy bisikleta fangaro mipedalina votsitra ny ray dia manitsaka ny ray dia mifandimby ray dia dechaine ny bisikleta tsisy mandeha am'izay izy so ihany moa fa tsisy pneu le TGV fa tsy misy maha TGV azy mihitsy le machine fa ana le train nisy taloha teto ara mbola tsara lavitra noho ireny le tamin'ny andro ny flodideratsiraka nampidirany ireny fa dia zao tonga dia dinganiko ny resako fa mandeha ny fotoana be dia be ny zavatra tokony atao maro ny fepetra tokony ho raisina manoloana ity aretina arety mandoza ity inona ny olanao andray matofoloha inona ny olan'izao fitondram-panjakana izao le manodidina anao asivokely coup de balai mihitsy aloha ao zay aloha ny voalohany indrindra reo le poeraoera mba jereo kely ny CV andreo tsy sanatria fanambaniana fa maro manaiky izay maro ny manam-pahaizana maro reo le atao hoe manana traikefa fa atao mangina manoloana nyreo le raha masabomanga le be oeraoera tsy fantatrao tsony namba inona ny cursus nyreny na ny lalana ny diavin'ireny nanomboka tany amin'ny hoe sekoly fanabeazana fototra nandady tamin'ny ambara fitonga faharoa na tam'zay hoe fiainana hitany na traikefa nananany tany anivony ny asa amandraraza ny sahaniny satria raha ny zavatra misy maro loatra reo olona atao hoe tsy alehany mialatsiny reo zay tokony ho ailika ao satria ny zava-misy dia izao mandray fanapahan-kevitra ianao ireo le mponao hoe eny tompoka efa niteny zany ombieny zay teto reo le mpampijabaka anao reo izy ingeny ambadika any tsite nyrihatra ny any aminao ny enjery any aminareo mpitondra fanjakana fa reo mpanolotsaina reo olona mialatsiny fa tsy afaka tany am'izay fianarana nataony tsy afaka tany amin'ny fivelomana nataony satria tsy seria tsy nanana conscience professionnelle misy nanaonao ohatra chèque sans provision kely tetsy misy namitapitaka kely tatsy tonga teo amin'ny fitondrany ianao dia nijapijapy anao tany reo olona reo dia manana ndraikitra ao ambadimbadika ao ao dia moeraoera sy mizesta dia anisan'ireny manolotsaina sy manolo bato mafananao ao esory andreo manalina fa mamono ny firenena sy mamono ny vahoaka malagasy mino fa hitanao zany olona resahana izany za tsy miteny hoe izy nareo rehetra kory sanatry mihitsy fa maro am'ireny ao amin'ny manodidina anao ao tsy velona ireny raha tsy nisy amin'ny politika raha tsy nanarakaraka anao tanatin'ny atoko misy anao io zay atokony foronao io sy io atao hoe plateforme na vovonana mitondra
manana ny maro anisa amin'izao fotoana hitenenantsika izao zany olana anankiray fa ny olana hafa ihany koa dia mahakasika sy metsoro menoatra ny resako amin'ilay zahako feziny isaky ny fandraisam-pitenenana ny olana ty coronavirus ity dia tsy ampy ny fanentanana ataonareo amin'ny mampitondra fanjakana tompony andraikitra anareo toy ny tranga tany raha nandehananao fitsidiany izay tamin'ireny dynamisation ny atokonay tiako Madagasikara tany amin'ny faritra Mahajanga sy tany amin'ny faritra hafa ireny tamin'izany fotoana izany volana vitsivitsy lasa izay ny any amin'ny faritra fa tena tsy misy manao an'izany aritava izany ary vava ary orona tany Mahajanga izay tsy ampy ny fanentanana tsy ampy ny andraikitra raisinareo zao no mitranga ny Mahajanga ny tiako atongavana dia izao iresaka kely amin'ny mahakasika ny toliara manokana misy ny namana avy amin'ny toliara nandefa vidéo nandefa sary aty aminay alohana ny toliara aloha dia mandalo anatsirabe mandalo ny fianaratsoa potika ny lalana ozy ry zareo le lalana nylazainareo tamin'ny 2009 nanaratsianareo filora valomanana hoe lalana tsy fihinana zay navitany foray alina kilometatra asa zao raha fihinana izy amin'izao tsika miteny zao fa ohatra miakatra trottoir miakatra bordure zany lalana makany fianaratsoa izany raha ny lalana tokony natao adiny enina sasany avy eto Antananarivo amin'ny akapobeny ory olona mampiasa an'izany lalana zany fa tsy vitanao adiny 10 izany zany koa mbola nomezana itsiny ianareo oeraoeranareo tamin'ny 7 ianareo mianakavy ireo no niteny an'izany za mo santionany fotsiny fa tsy tapitreto ny zavatra horesahanay raha mahakasika an'ireny fomba fanaratsiana fomba fitantanana toetsaina amin'ny akapobeny iraisanareo izay tokony hovaina indrindra manoloana n'izao ady mangotraka atao amin'ny Covid-19 izao mahakasika ny toliara zay tiako atongavana dia tsy misy manao any ranosary eto ampelantananay tsy misy manao arovava arotava any amin'izany toerana zany ekena mety tsy tafiditra tao anatin'le faritra ny atsimo andrefana raha tsy diso sy ny faritra iny atsimo iny nyzany faritra misy any toliara izany izany no mitodika aminareo tompony andraikitra ara-pahasalamana tompony andraiky mpanjakana raiso ny andraikitrareo fa adiombonany ity mba enoy ny teninay so dia raha zay namantsy fa fanaratsiana indray zany tsy misy akory zany fa nenareo dia fanaratsiana anay sy ny tsy tiavan'ny vahoaka anay no tena ataonareo dia mbola mamerina raha tena zay ny fandraisanareo azy izahay tsy natao anao zay tiava amin'ny vahoaka anareo fa nanao tokony ilaza ny andraikitray ilaza ny zavatra hitanay tsy mety manaparitaka ny vaovao dia zay anisan'ny andraikitray ary anatin'izay fanaparitahana sy fahalalany tokony alalany ny vahoaka n'izay vaovao zay dia todika aminao ndre matofo pirenena fa ao anatiny atao hoe état d'urgence tsika amin'izao zay tsy hita moa zany zay tena hoe maha état d'urgence azy ialana tsiny tokony ahalala ny vaovao rehetra ny vahoaka malagasy tokony hahafantatra ny zava-misy ny vahoaka malagasy na ny mety na ny tsy mety ao anatin'izany no itodianay aminao fa fotoana izao andre matofoloha andraisanao fanapahan-kevitra satria fahefana nananao izany indrindra tanatin'ny état d'urgence nakatona ny tsy hoe nakatona moa zany fanotapahana ny fampitana tamin'ny alalan'ireo tambazotra ny MBS any amin'ny faritra tamin'ireo le alalan'ny Star Times ny Parabole ny Canal Plus sy ny Canal Sat fotoana izao ahafahan'ny olona malala ny vaovao mahita ny tsy mety mahafantatra zay fepetra tokony ray satria tsy ary ahita TVM tsy ary ahita n'izao afaka andraisana zao onjam-peo rehetra zao amin'ireny faritra ireny fa ireny ihany no mahasehaka sy afaka miparitaka any amin'izany ary ny antony moa fa ny arahana hita za tsy teny mitombona na tsy mitombona fa mitodika aminao satria mangataka ianareo fiara-miasa avereno fa ao anatin'ny fahefanao zany ato anatin'izao amehana sy état d'urgence zay décrétenao izao toraka zany ihany koa fa manamafy any teniny mety raha ianitra teo hoe fotoana izao raha ohatra ka teny irinareo ny arahantsika miady iarahantsika miasa hiatrehana zao Covid-19 zao mahakasika an'ireo le gadra zay lazainao hoe amin'ny apahany politika fa tsy de tena hitanao ny tena eloko na fahadisoana nataon'ireo olona reo ny teny anarana izy teo vitsivitsy tsy ireo le raiky 12 namaly ny antsonay teny amin'ny nalakely ihany araky ny teny teo misy olona isan-karazany misy mpanao gazety any misy mpandrarany misy ny rehetra any jereo andre matofolo ary tsy izay ihany fa misy ihany koa atao hoe nanao adalana kely tsotsotra na madinidinika asa mety nangalatra koa mety nangalatra zavatra madinidinika tsy nanao eloka be vava fotoana zao tokony hanomezanao za tsy mitena mena grasy fa na fampianatsa azy mba tsy hitangorona be any amin'ny fonjo ireo olona ireo ka hanaparitaka sy paritahany zany Covid-19 izany
tena ray aman-dreny ianao, ray aman-dreny ny firenena ianao, jereo akaiky ny mahakasika an'izay. Ary mana-lehibe anao zany, mahalehibe anao zany ozy ny teny frantsay. Raha tena mandray ny andraikitra tandrify anao ianao amin'ny mafilo anao, amin'ny maray aman-dreny anao, fa fahitako hoe namita za tsy milaza hoe sazy na fitazomana vonjy-maika ary ny andreo olona rehetra reo, mba jereo akaiky zany a, fa araka ny teniko mahalehibe anao zany. Raha ohatra ka tena hoe fiara-miasa marina ny tadiavinao, fitoniana marina ny tadiavinao eto amin'ity fireneny ity, fa ara-toekarena, ara-tsosialy, tsy hoe mandoalika isika fa mandady, mikisaka amin'ny tanytsika. Raha ombitsika efa nirokahatra fa na le aotra orofina raha tsy misy. Tsy sanatria mampitovy antsika amin'ny biby, fa mirefarefa ny fari-piainantsika. Raha nisy tanteraka na dia amin'ny ampahany ary reny fampanantenana natao tamin'ireny fampielezan-kevitra ireny, tsy ohatr' izao ny fiainantsika, fa mety mbola netinety kokoa noho izao mihitsy. Araky ny teny mety raha teo ihany, afaka ny vidianana an'ireny le concentrateur d'oxygène ireny ange ny vola zay teo ampelantanany. Mety afaka ny dinina tany amin'ny antemera-pireneny zany, sy tany amin'ny antemeran-dolona hoe misy aménagement atao, misy transfert atao, angalana hevitra ireo solombavam-bahoaka sy ireo sénateur, zay alakotsiny aloha fa sénateur voafidy ohatrany nampisalasala fa tao anatiny tsy fanaran-dalàna zay natao ny fitondram-panjakana. Tsy maninony, tsy any amin'izany aloha ny fanontaniana mipetraka fa hoe tokony ho jereny ny filoham-pirenena akaiky mahakasika an'ireny aloha isin'ny fitoniana, amin'izay miara-miady araky ny teniko teo ampahombiazana mampiseho fahavononana daholo ny rehetra. Fa raha ohatra mbola misy zay le hoe alako bika tsy tiako tare, lazaina foana zay fa susceptibilité anareo no mandeha aloha, dia sanatria voabaiko ny fitsarana, voabaiko ny mpitandro filaminana, voabaiko le olona nanao vavolombelona tsy marina ireny manondrotondro toy izao hoe ry le olona ry manao akanjo menamena ry nanao an'izao nanolotra vola tatsy, tokony sahijoro ireny mandoana amin'ny fitsarana raha tena nahita maso marina. Fa mbolo tsaraina, tsy ny tantara ihany, tsy le ary ambony ary ihany ny tsara, fa ny vahoaka mbola hitsaranareo tadio izay. Ary ny olana dia izao ane ny olantsika gasy, sika mpanao politika rehefa tsy afaka dia ny anaran'Andriamanitra no tonotononona foana. Toraka izany ny anaran'i Jesosy Kristy, apetratsika amin'ny Jesosy Kristy zao ady zao, io nge tsy vita amin'ny vava e. Araka le misy fomba fiteny hoe masitsika hoe ny trampody ihany ny vita amin'ny vava, ary le tranonanina mivita ny anina, mialatsiny fa izao milina miasa, efa voaoziny isika hiasa, ny atsemboatsika no hinanatsika. Izao karazan'olona sy ny tokony fitondrana sy ny mpitondro izao nefa nanomboka tamin'ny 7 ny zavatra hita dia izao sy ny tsapa. Avadika reo fandikanana zay le hoe voaozinitsika hoe ny atsemboatsika no hinanatsika. Asainareo amin'ny tanin'andro le olona dia tsemboka dia veriny hoe zay zany le lazain'ny baiboly fa izay no hinanatsika. Dia lasa ndray ny sasany ray mialatsiny aminareo ataoko hoe amina toko-pivavahana misy miresaka zay hoe le tsy fidiratsika tany am-piangonana mihitsy nampirongatra an'ity valana retin'ity. Tena diso kosa zany azavitahana le mpiara-mivavaka, azavitahana le mpiara-monina, azavitahana le vahoaka, fa tsisy an'izany mihitsy hoe tsy fandehanana am-piangonana no mampirongatra an'ity satria asa tsisy le fitahian'Andriamanitra. Tokony tsy adika vita zany rehetra any tokony anovatsika ny toe-tsaina ary manana andraikitra amin'izany raha kristianina marina. Atsika tsy voatery ho kristianina daholy fa samy manana zavatra inony, marina ny Andriamanitra iray ny inona, fa isika rehetra manana andraikitra manona izy ny asa atao zay tsy vitatsika etsika mbafaka fenony ny ara-panahy. Za tsy mpitoro teny akory fa fifamenony ny ara-panahy sy ny ara-nofo. Rehefa tsy asa ianao dia aoka tsy hinanao, zay ny voasoratra tao. Ka izany rehetra zany no anisany mitondrako an'le fandeho-kevitra teto androany hoe Andriamatofoloha, jereo zany zavatra rehetra mba hoe nitodiana taminao zany. Raha maniry marina ianao ny aditsika miaraka amin'izao ady amin'ny coronavirus zao ka dia zay ataoko hoe anjara fitenenana netiko mety raha ianitra misaotra tamin'ny fameza-pitenenana dia kopakopa-tanana sy ny fampahirezana no entina ho an'ireo vahoaka malagasy rehetra ao anaty fahasahiranana noho ny ady amin'ny coronavirus. Ao ny namoy ny havana, namana, rehetrarehetra, ao ihany koa nefa mbola eo andala-pitsaboana ka dia mampahery atsika rehetra, mametraka ny mandra-piresaka, mandra-piona indray dia ombana ny frary tso dia mena verina any amin'ny metra ianitra ny fitenenana
anao ny fitenenana maître Ianitra. Mbola manana fotoana kely tsika fa manafitra tsara an'ilay fotoana. Ny any ivelany ihany moa zany zao raha any Frantsa ohatra dia ny mamaika ny olona ny olona zao dia efa any amin'ny vaccinolodrome no atao. Zany hoe reny stade de France reny ny toerana fanaovam-baolina reny a dia novaina ho centre fanaovana vaccine ny saram-bahoaka. Ny aty Madagasikara mbola resaka Covax ary mbola tsy hita zay zavatra ho ale. Ny atsika mahafaty atsika dia mbola galodrome fampidina akoho. Zany le fitondram-panjakana misy amin'izao. Ny centre rehetra efa hita fa feno daholo eto Antananarivo raha tsy resaka fa Antananarivo any Toamasina koa toy zany dia tsy manana vahaolana tsy mba mijery vaovao hoe tsy mba manara-baovao ve leo anatin'ny fitondram-panjakana zay tokony hanao an'izany marina fa tsy olona anankiray ny tokony hanao an'izany fa taraiky tena taraiky Madagasikara taraiky malagasy ataon'ilay fitondram-panjakana tena tsy fantatra raha ohatra aorian'ny gisitra raha mbola misy ny aorian'ny gisitra dia ngamba mioanitsika amin'ny lafiny rehetra mihitsiny. Izao ny resaka coronavirus no malaza dia lasa ohatra concentré any daholo ny resaka fa ny fahasahiranana rehetra amin'izao dia mandeha daholo ny zavatra tsy mandeha araka ny tokony ho izy tsy resaka afa-tsy ny fampiasana fanafody tokony tsy ampiasaina intsony reny pesticide reny vokatra be zao ny voatabia dia mandeha be ny resaka satria mampiasa an'le fanafody efa tsy azo ampiasaina eran-tany intsony tsika le fanafody mitahiry ny voatabia tsy ho simba mampiasa ditane efa interdit zany naiza feto Madagasikara zany moa tsy manao ny tokony ataony ny fitondram-panjakana indrindrandrindra ministera zay tompona andraikitra amin'izany fa mamepoizina ho an'le vahoaka malagasy tsara tarehy mibika le voatabia fa tsika samy mahita ireny zavatra mavomavo fotsifotsy zay mipetraka amin'ny voatabia tsara tarehy reny poiziny reny ary mahatonga arety mandoza mihitsy mahatonga hatrany amin'ny homamiadana interdit reny tsy azo ampiasaina intsony reny any ivelany ihany feto Madagasikara reny dia mbola azo ampiasaina satria tsy manao ny tokony anjara asany ny ministera tandrifiny. Toy izany koa ny solika eto Madagasikara indrindrandrindra fa ny gazole frelaté fantatritsika zany fa tsy misy miteny anjara ndraikitry ny ministera ny environnement zany mahavariana moa zany ministera ny environnement manao publicité ho an'ireo compagnie pétrolière indray raha moa no ataony taiza mbola nisy ministera fanjakana manao publicité ho an'ny compagnie pétrolière indray gaga mihitsy asa ohatrinona vola azon'ny ministra sy ny tompony andraikitra ao anatin'ny ministera ny environnement amin'ireny zavatra mitranga reny fa ny solika zay ampiasaina eto amintsika angena anisan'le mora indrindra ary frelaté ratsy makarary manimba ny tontolo iainana anisan'ny makarary ny tratra amin'izao fotoana zao reny zavatra mitranga amin'ireny setroka avy amin'ny solika zay ratsy ratsy ny kalitao an'ireny fa dia any amin'ny covid daholo aloha ny rehetrarehetra zao ny masony rehetra fa reny zavatra reny tsy tokony ho adino ihany koa fa manampitrotraka amin'ny aretin'ny tratra ny kohaka reny tsy fanajana ny ina moa zany qualité ho an'ny olombelona aloha marina fa ireny azahoan'ny compagnie pétrolière tombom-barotra farak'izay maximum fa fitondram-panjakana moa zany complice ao anatin'izay tsy miteny satria akama daholo ny ao anatin'ireo compagnie pétrolière manafatra an'ireny zavatra mitranga reny zany rehetrarehetra zany mila tenenina amintsika ato akoatra ny bourse ankizy mbola tsy voalohatra amin'izao tsy tokony ho adonoiny zany ny fitakiana ataon'ny inspecteur sy ny contrôleur de travail tsy tokony adonoiny zany mijaly be mpianasa ny zone franche amin'izao amehana misy ara-pahasalamana zao tsy zarizary ny fiarovana an'ireo mpiasa reo kanefa tsy misy manaraka izy dia manao ny daniny kibony daholo ny akamaroan'ireo zone franche reo zay no famaranana ny teny androany dia zay vao tena mametraka ny veloma finaritra ao antsika rehetrarehetra ho amin'ny rapitso indray dia samy salama ary mahirezatra any isika rehetra.